faly miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandaharana amin'ity anio ity androantsika dia manana vahiny mahafinaritra dia i Dadozy izay mivohy ny resaka fivavahana kristiana ao amin'ny fiangonana katolika. Zany hoe izy moa zany tsy mpitondra fivavahana fa namana mahafinaritra mandalina ny resaka soratra masina. Manarak'izay dia ry Sara Nomenjanahary Rakoto Nomenjanahary izay mpianatra finoana judaisme orthodoxe. Mahafinaritra koa io namana io dia tafatafa kely aminao eto zany izy amin'ny mirahalahy. De faly miarabantsika rehetra moa zany de faly miarabany namana rahalahy Josafata ihany koa de faly miarabany Zokrisy ara moa zany tafahoana indray eto amin'ity latabatra mahafinaritra ity zany zay anaovantsika amin'izao sujet androany zao de faly miarabany kristiana rehetra, faly miarabany mpanaraka ny finoana Josy ihany koa de miarabany teknisiana moa zany ny loha ny tenako moa de Richard Rakoto Nomenjanahary mpiatevitra ratsoratra masina hatramin'izay mpianatra finoana judaisme orthodoxe misaotra betsaka tsika rehetra amin'ny fandaharana androany de misaotra betsaka ny Yehuda Makapi amin'ny modérateur. Ny loha hevitra antsika androany moa zany de tsara tsahivana ihany fa mikasika ny faminanisa toko fafito. Io zany ny fandembiasan'izy mirahalahy avy ny fanazavana ny andaniny sy ny ankilany efa dodiny zay fa de anareo ara ny siatra. Misaotra ny namana Josafata moa zany namian'izay fitenenana sy fandaminana izay zany hoe anolotra ny fanazavana tsotsotra zany za mahakasika an'io izay toko fa fito io mandritra ny 10 minitra moa zany zay sy Zokrisara mifandiby miteny zany 10 minitra zany de somary vakikely ny dikateny atao aminazy zany satria ny tena divana hevitra eto zany de hoe mahakasika an'le resaka misy vehivavy manananaka ao anatin'ity izay toko fa fito ty moa zany de ny kristiana moa zany mandray ny dikateny hoe milaza virjiny io tovavy izay voalaza ao amin'ny Isaia toko fa fito io fa namakato kosa milaza fa tsy virjiny no voasoratra tao amin'ny dikateny original moa zany de somary vakikely ny atao amin'ny dikateny atao amina dikateny malagasy zany ao amin'ny Isaia toko fa fito ny 2:7 noho izany dia ny tenan'ny tompo no anome famatarana ho anareo indro anananaka amin'ny virjiny ka hiteraka zazalahy ary ny anarany ataony hoe Emmanuel. Inana erodronono sy tantely izy mandra-pahainy mandany ratsy sy misafidiny tsara fa alohany ahaizany zazy io mandany ratsy sy mifidiny tsara dia horavany tanyreo mpanjaka roa maharaiky tahotra anareo ireo. Zany hoe mahakasika an'izay zany no tena edivana hevitra amin'ity satria raisin'ny boky ny any amin'ny evanjely sorata masina Matio moa zany io faminaniny eo any amin'ny Matio toko voalohany ny andininy ao anatin'izay toko voalohany zay moa izany de ny raisin'ny kristiana zany hoe manondro virjiny le voalaza eto fa ny dikateny tena izy araka n'izay mbola ho azavainy zareo moa zany dia tsy milaza hoe virjiny moa zany lay izy de ny tsara azavaiko voalohany ngamba aloha ny makasika an'izay hoe resaka hoe virjiny sa tsy virjiny no voalaza eto moa zany satria nandraisany Matio an'ity faminaniny ity de ny boky Septante moa zany zay no nandraisany Matio an'ity faminaniny ity zany hoe nadikany tao amin'ny boky izay nisorata moa zany de ny Septante moa reo olona tsosoreo moa zany nandikana azy zany hoe Septante moa zany dikateny Hebreo zany lay nandikanany testamenta taloha tamin'ny voalohany fa nadika kosa tamin'ny teny grika moa zany de reo tsosoreo moa zany no nandika anazy moa zany tamin'ny manodidina 3e siècle talohany Jesosy Kristy moa zany fa raha araka ny tantara zany misy source ato izay noetiko ato any Jewish encyclopédie Bible translation de misy ihany koa anankiray ihany koa tao amin'ny Cerf la Bible grecque de Septante
zay zany no ny source nahitako an'ity tantara foty moa izany hoe tamin'ny voalohany tamin'ny nanoratana ny boky moa zany tao amin'ny ohatra ny Torah lalàna zany tao amin'ny testamenta taloha de nadika tamin'ny teny hébreu fa aveo kosa rehefa taty arina moa de lasa natanjaka be ny teny grika de nisy mpanjaka nangataka moa zany mba hoe andikana an'izay boky zany hoe lina fivavahana Josy zany de nangataka an'izay boky dika teny hébreu zay adika amin'ny teny grika zany de zay nazona an'ilay Septante fa tamin'ny voalohany zany Torah ihany no zany hoe boky dimy lalàna ihany zany nadika tamin'izay Septante izay de ny milaza an'izay moa tao taratasy soratany Aristie moa zany izy ty tamin'ny 2e siècle zany hoe talohany Jesosy Kristy zany milaza an'izay tantara zay fa araka le source meko teo ampiandohana teo de nireo boky rehetra tao amin'ny testamenta taloha mihitsy nadika tsikelikely ihany koa tamin'ny teny grika zany natambatra tamin'ilay Septante zany hoe lasa ny amby zany le boky tao amin'ny Septante zany tamin'ny teo aloha de ireo Josy reo any nandika anazy araka ny nolazaiko teo de teo am'fandikana teny am'izay zany raha ohatra hoe nidikany teny hoe virgin zany ao amin'ny teny hébreu de midika hoe Betula zay zany no tokony dikany mbola nisy ana moa namako aveo raha diso zay fa nidikany hoe Alma kosa dia midika hoe tovovavy tsotra de ny teny original zany nandikana anazy tsy zay Betula zay fa Alma kanefa rehefa nandika anazy zany reo Josy nadika tao amin'ny Septante dia nadika tamin'ny teny grika de ilay Alma lasa nataony zareo hoe Betula zany tamin'ny teny nadika tamin'ny teny grika moa zany de lasa zay zany mahatonga an'le lasa adihevitra lasa mifanoatra hoe tena virgin maro ny olona io sa tsy virgin de hiditra moa ny namako aveo anazavany anazy de aveo koa za mamaly arakaraka zay lazainy ao saotra tompoko makasetraka ny datozy amin'ny faneho-kevitra ty indray no resako mivatana avy hatrany zany makasika an'ilay Isaia toko fafitandiny fefatra amby folo zay teny Alma zay moa zany tena hitantsika eo zany amin'ny teny texte hébreu izy de io hoe tena Alma io no mba hojerevantsika raha araka ny règle d'interprétation hoe tena mifanaraka tsara amin'ny baiboly ekeny rehetra zany de zavatra ao anaty baiboly ihany no manome famaritana ny zavatra ao anaty baiboly zany hoe raha misy fampianarana anankiray zany resahan'ny baiboly de zay ihany no famaritana azy raisina fa tsy mahafaka mamorona zavatra ivelan'ny baiboly tsika hoentina ampidirina ho atao famaritana zavatra voalaza amin'ny baiboly de raha manome zany tsika ohatra hoe aizany ohatra ny ahitana an'le teny hoe Alma io raha miseho voalohany izy de ao amin'ny bokyny Genèse na ao amin'ny Genesis zany 24:43 de manarak'izay izy tao izy nadikan'ny kristiana zany midika teny kristiana tiko teny nadikan'ny kristiana izy hoe zazavavy izy ao amin'ny faharoa indray izy de hitantsika izy ao amin'ny Exodosy na Exaody toko faharoa andiny fahavalo de nadika indray izy ao hoe raha zazavavy any amin'ny fahatelo izy any amin'ny Salamo any toko valo amby enimpolo andiny dimy amby roapolo sy enina amby roapolo de nadika izy hoe zazavavy de nadika hoe zazavavy ny katolika de nadika hoe zatovovavy ny protestanta zany eo amin'io Salamo fa efatra eo amin'le hoe oabolana toko fatelopolo andiny fasivy amby folo de nadika hoe samy nandika hoe tovovavy daholo izy rehetra zany de fadimy ao amin'ny tonikirana hoe tonikiran'ny Solomon nadika hoe zatovovavy de fahenina ao amin'ny tonikira ihany de toko fahenina andiny favalo de nadika hoe zatovovavy samy nandika zatovovavy daholo de amin'ny fafito eto amin'ny fafito izy de nandika samy nandika daholo hoe virgin de ny protestanta moa nandika hoe virgin fa nasiny hoe marque en bas de page fotsiny ery ambany ery nasiny hoe virgin na zazavavy ozy izy lasa niavaka be tampoka zany le fandikanan'le teny rehefa le any amin'le dika le any amin'le fisehoan'le teny fanimpitony ao amin'ny baiboly ao anatin'ireo verset reo nefa ny tena marina de tsy mbola misy maneho mihitsy ao zany hoe ny atao hoe Alma de hoe vehivavy tsy mbola nalala lehilahy na ohatrohatry zany fa raha mijeritsika le ao amin'le oabolana toko fatelopolo andiny fasivy amby folo io de miresaka ohatra ny ara-panana an'le vehivavy antsony hoe Alma zany baiboly de milaza mazava tsara hoe
tsy hita ozy izy nalehan'ny lehilahy tao amin'ny alma zany hoe tsy misy trasy zany de nefa raha ohatra ka mijery koa sika ny tena mana ny ara-baiboly zany zako foezina le teny fa afaka voakatsika tsirairay le verset rehefa tena hoe hovakina de hoe araky ny baiboly kosa de hita faritra kosa ny alehan'ny lehilahy ao amin'ny virjina satria tsy maintsy misy famantarana raha araky ny deutéronome na deutéronomia toko faharoa amby roapolo de ny andininy fafito amby folo zafady dritra mba mangatana kely moderateur mba vakina kely zafady raha mba mety teny malagasy toko faharoa amby roapolo de ny andininy fafito amby folo Deutéronomia toko faharoa amby roapolo andiny fafito amby folo ary indro efa noaratsiny izy ka nataony hoe tsy hitako ny famantarana ny zanako vavy ho virjina kanefa indreto ny famantarana ny zanako vavy ho virjina de amelatra ny lamby eo anatrehan'ny olona amin'ny tanàna izy mivady zany hoe raha ohatra ka hoe lehilahy zany no ohatra makao amin'ny virjina de misy famantarana ohatra voalazan'ny bokyny Deutéronomia zay fa raha ohatra kosa ozy lehilahy makao amin'ny alma le tenenina ry amin'io abolana toko fahatelopolo andininy fasivy amby folo de tsy hita ozy izy nalehany zany hoe ny tena marina raha ara-pananana no resana zany de tsy mitovy mihitsy le alma tsy mitovy am'le vehivavy antsona hoe virjina ka le nandikanana azy ho virjina eo no somary matsikaiky zany satria tsy mitombina le izy fa hijery fomba hafa hijerevana an'izay fahalalana ny fitraisana an'izay teny zay tsika rehefa mandray ny fotoanako manaraka rehefa eo sotrapetsaka ay misaotra ny zokry sarana mian'izay nitondran'izay fanazavana izay dia miditra ao anatin'ny 10 minitra faharoa indray zany tsika mahakasika an'izay resaka ao amin'ny Isaia toko fafito ny andiminy fefatra amby folo teo moa zany tsika zao mahakasika an'ilay hoe virjiny ve sa tsy virjiny l'izy ahoana ny voalazan'ny soratra masina eto aloha zany za ety am-piandohana dia manaiky mihitsy fa ny teny zay original nanoratana an'le tao amin'le verset zany dia tsy virjiny zay aloha zany akena kosa aloha zany zay manaiky za fa ny teny nanoratana an'le izy tao anatin'ny teny original dia tsy virjiny fa tovovavy tsotra zany hoe raha dika am'zay izy de lasa ohatra zao zany le teny hoe indro manananaka ny tovovavy ka hiteraka zazalahy ary ny anarany ataony hoe Emmanuel zany hoe misy vehivavy zany eto misy tovovavy zany eto zay hoe alma misy tovovavy zany eto lazain'ny soratra masina fa hoe hiteraka zazalahy ary ny anarany ataony hoe Emmanuel rehefa eo moa ny namana mbola nidikan'izay hoe ina moa nidikan'ilay Emmanuel moa zany raha hoe satria teny hébreu moa zany nandikana an'izay de ina nidikan'izay Emmanuel zay fa raha ny raha araka ny recherche natao moa zany de nidikan'ilay Emmanuel de hoe amintsika Andriamanitra na hoe Andriamanitra ety amintsika zany zay zany nidikan'le hoe Emmanuel raha teny hébreu raha dikany amin'ny teny gasy zany zany hoe indro anananaka ny tovovavy ka hiteraka zazalahy ary ny anarany atao hoe Emmanuel zay midika hoe Andriamanitra ety amintsika na hoe amintsika Andriamanitra zany zay aloha zany ny voalohany indrindra de nanoratana an'ity bokyny Isaia ity nefany Isaia nanoratra anazy fa avy eo kosa reo mpandika anazy kosa le nandika anazy tao amin'ny napiditra anazy tao amin'ny septante zany piditra anazy tao amin'ny septante zany hoe le teny hébreu nadika tamin'ny teny grika de mbola tsy nisy kristianina aloha zany tan'izany vanim-potoana zany satria Jesosy Kristy moa zany le arahan'ny kristianina makony teraka taty amin'ny manodidina ny raha 40 arahana am'izao moa zany de ny taona 0 moa zany tsy misy fa misy moa milaza -1 misy milaza -4 misy koa moa milaza hoe -7 any hoe arakaraka ny calendrier zany zay ampiasan'ny compte zany hoe nandikana le izy tamin'ny lasa teny grika zany fa ireo josy zay malala fa ireo dika anazy zay tam'izany mo zay naraka lazaiko tena ampiandohana zay tam'izany mo zay de nadika tamin'ny teny grika le soratra masina de araka ny soratra ihany koa moa nefa memeko teo ampiandohana teo moa le izy zay tsy ho averiko tsony
de araka ny source ihany koa moa efa meko teo ampiandohana teo moa le izy zay tsy hoaveriko tsony a zay milaza an'izay hoe reo jiosy reo no nandika anazy a ho lasa hoe ilay allemand zany zay midika hoe jiosy zay mahalala ny teny hébreu reto le izy adikany tamin'ny teny grika de lasa nataony hoe virgin le izy a amin'ny teny grika moa zany zay midi amin'ny teny grika moa le izy lasa hoe Parthenos moa zany no dikan'le izy moa zany amin'ny teny grika zay hoe lasa hoe virgin zany lay a tovavy nagaga nefa tamin'ny fotoana io ry namana zoky ry sara tsy jiosy anankiray no nandikan'le izy fa jiosy be da be avy eo nefany a reo nefa tsy hoe miaraka ohatritsika zao ohatra hoe miaraka rahatabatra eto zany fa samy nandikany anazy zany fa rehefa voadika le izy mitovy daholo ny version izy rehetra le nandika an'le izy zany zay moa nazona le 70 satria nangalana isa tsirairay moa am'ireo foko 12 ny Israely reo de zay nazona an'le 70 zay olona 70 moa zany le izy sasa moa version hoe 270 de eo zany magaga hoe inona zany ny tena niasa tamin'ireo a olona mpandiky reo mahatonga le izy hoe mitovy lasa hoe tsy nataony zareo tovavy tsony le izy fa lasa hoe virgin lasa hoe betola zany hoe tsy teny hébreu moa zany le izy lasa teny grika zay zany mba hoe fantarina mba mipetraka kely zany de raha amina manokana aloha raha hoe amina mandika moa zany araka le lazainy hoe dikan'le Emmanuel manko hoe Andriamanitra ety amitsika ary mbola ho azavaiko moa le izy re avy eo hoe le zaza ateraka eto no atsona hoe Andriamanitra ety amitsika ary be da be nefa ao anaty soratra masina manaproof misy zaza teraka mihitsy ary zaza teraka io a de manana natura divine zany hoe tsika zany zao manana nature humaine zany zao ny atsika fa le zaza teraka lazainy soratra anasma zay lazainy faminainany koa misy messie ho avy de le messie ho avy a dia manana nature divine ka normal be raha nadikany hoe virgin le izy zay mbola azavaika eo mahatongana amin'ny teny normal le izy sotra tompoko mankasitraka ia mahakasika an'le hoe momba le teny allemand ihany ny fiaviana atsika ny teny dadosy teo hoe nadika amin'ny teny grika izy de lasa hoe Parthenos sy ny sisa de hoe zany hoe le dika teny zany no arahantsika ve sa hoe ahoana ny zavatra tsara fantatra voalohany indrindra ho antsika rehetra mpanaraka fandarana ny teny hébreu de tena be da be ny sarotra raisina amin'ny fisainana hafa sy amin'ny fomba hafa zany hoe raha tsy fantatra mihitsy ary ny fombany a sy ny zavatra ataondrareo de tsy azona hoe inona ny tena dikan'le teny anankiray ohatra fotsiny zao raha manondro vehivavy zany ange amin'ny teny hébreu misy teny anankitelo hoe misy ny hoe naara de misy ny hoe allemand ty hitatsika ty de misy ny teny hoe isha reo teny anankitelo reo samy manondro vehivavy daholo fa misy dikany tena misy antony tsara de rehetra mba mijery kely tsika zany ijery an'le fahalalana amin'ny akabe mba hoe keny rehetra mahakasika an'le nyteny anao hoe nadika anina mantsy le izy hoe nadika hoe grika zany de lasa ohatrany hoe mety le izy mety adika hoe virgin ohatra atsao araky ny Wikipédia de zao fiteniny azy hoe na allemand aussi de pluriel ny teny hoe à la mode d'une racine impliquant la vigueur de la puberté est un mot hébreu signifiant une jeune femme mûre pour le mariage. Malgré son importance pour le récit de la naissance virginale de Jésus, dans l'évangile de Matthieu, Marvin Allan Sweeney déclare que les érudits s'accordent à dire qu'il s'agit d'une femme en âge de procréer, mais qu'il n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit vierge ou non. Zany hoe tena manana mazava tsara zany hoe reto olona de ny olona rehetra tena hoe nanampahaizana sy ny zavatra nikaraka momba n'ity zavatra ity de samy miarana anaiky fa tsy misy idiran'izany hoe virgin tsy zany io teny io zay zany ao anatin'ny Wikipédia de raha miresaka koa izy zany ny étymologie zany hoe ny voan'le teny sy resaka contexte social hoe inona ny dika le izy tao anatin'le fiarahamonina nisy tamin'izany fotoana zany
de miteny tsara izy manazava koa ny Wikipédia hoe allemand aussi dérive d'une racine signifiant être plein de vigueur, avoir atteint la puberté. Dans l'ancien Proche-Orient, les filles étaient considérées comme des épouses potentielles et porteuses d'enfants. Une femme qui entrait dans la maison de son mari en tant qu'étrangère apportait son travail et sa fertilité. Tâche était de construire le pari d'avoir des enfants, en particulier des fils. Les érudits aussi s'accordent donc à dire qu'Allemand fait référence à une femme en âge de procréer sans impliquer la virginité. Zany reto reto mahalala tsara mihitsy nadika tary amin'ny teny grika izy hoe ohatra zao nadika hoe parthenos fa tsy de hoe zay ny important indrindra fa nidika le teny hoe allemand mihitsy raha araky ny contexte social zany sy araky ny zavatra misy eo amin'le fiarahamonina de manondro vehivavy efa afaka manambady zay nidika le izy satria tsy midika koa le izy hoe vehivavy efa nanao firaisana ny tena dika le allemand na ohatray fa fanondrona vehivavy eo amin'le taona afaka manambady izy zany ka ny olona am'le izy de hoe naninona ny tonga de niterena ho virgine io nefa vita andrareo ihany ke nadika le izy tany am'ireo le anakenina ny seholy le teny ao anatin'ny baiboly nadika hoe raha zazavavy tovovavy sisy fa maninona izy eto no nadika hoe virgine satria ny tena marina zay no mifanaraka amin'ny fampianarana de tsy maintsy napetraka le hoe virgine de lasa ny any amin'ny grika indray no important no ny version originale de zavaka kely izy raha mijery an'io teny io zao tsika ny tena marina io koa manko anindrona teny andrina lehilahy ihany ho resaka an'io satria avy amin'ny racine hébreu hoe aina lamed même zany hoe zay midika hoe elem zany zay anarana masculin izy zay midika hoe jeune homme de am'izay fotoana zay izy hita indroa izy ao anatin'ny baiboly am'izay zavatra nyteneniko zay ao amin'ny Samuela voalohany toko fafito amby folo andininy fa enina amby dimapolo an'izay mahafaka mamaky sy ao amin'ny Samuela voalohany toko fa roapolo andininy fa roa amby roapolo ao zao lehilahy io tsy mila précisena virgine vitsy virgine fa ny tena marina le fiarovana fampianarana zay aloha zany ny tena azo antoka nanaovana an'ilay dika teny hoe virgine io sady hoe fandraisana an'le teny hoe i Jesosy sy Maria io zavatra resahana eo de tonga de napetraka hoe virgine le izy satria zay no antony fa ho azavaiko no antony mahatonga amin'ny teny an'izay rehefa avy eo sotra petsaka ny namana Sokrisara moa zany mitondra zay fanazavana nalainy tao amin'ny Wikipédia izay fa mipetraka moa ny nametraka fantaniny za teo hoe malasa saina le izy hoe olona marobe tsy niaraka nandika an'le izy fa nitovy daholo ny version zareo ary tsy kristianina no nanao an'io fa josina lalan'le teny ihany ary zay no napetraka voalohany naninona le izy no lasa nataony zareo hoe virgile le izy fa tsy hoe tovovavy araka le tao amin'ny teny hébreu tamin'ny voalohany zany de araka teneniko teo hoe normal be le izy satria nahoana araka tenenao teo hoe le allemand izy ianao manondro tovovavy izay efa tokony vonina anambady izy tsy zay le izy no manan'izay le izy zany hoe le allemand zany manondro tovovavy mbola tsy manambady fa efa vonina ny anambady manakaiky ny anambadiny zany zany hoe aorina keza tokony anambady vonina ny anambady fa tovovavy mbola tsy manambady de raha mijery nefa tsika ny voalazany lalàna ohatra zao any amin'ny Deutéronome toko fa roa amby roapolo ny andiny fatelo amby folo hatramin'ny fa raiky amby roapolo de milaza mazava tsara mihitsy fa tsy azo ataon'ny olona josy manao firaisana ranofo alohan'ny fanambadiana raha lalàna zany zay zany lalàna tsy azo ataon'ny tovovavy manao firaisana ranofo alohan'ny fanambadiana mbola mety resantsika narena moa inona moa tena dikan'le virgine tokoa moa satria virgine manko olona mbola vehivavy mbola tsy nanao firaisana ranofo de lalàna nefa nyteny vehivavy tsy mahazo manao firaisana ranofo alohan'ny fanambadiana ka normal be reto olona jiosy reto averiko fana tsy kristianina nanao an'izy fa jiosy ihany normal be ry zareo raha nataony hoe virgine le satria milaza faminanina le izy faminina makasika an'izy moa le izy de zay nijerevantsika ny contexte an'ilay Isaia toko fafito satria faminanina io manko mety mbola dirantsika hoe miresaka messi satria miresaka messi afaka mamaly moa na antsika avy eo fa jerevantsika amin'ny ao amin'ny Isaia
tokoa fa fito zany de zao manko ny voalaza tamin'ny androny akaza marina mihitsy zany izy tamin'ny androny akaza no ombitrany le faminanina zany de ty akaza ty manko tsy mitovana ohatry ny ry Davida zareo mba ohatry ny tena nanompan'Andriamanitra ohatry zany sy ireo ohatry ny mpanjaka maromaro fa ty akaza ty olona tsy tena nanaraka ny sitrapon'Andriamanitra olona nanompo sampy ohatry zany de nisy olona nafika an'zareo zany hoe nafika an'le mpanjaka sy le ponina zany de natahotra ry zareo teo amin'izy natahotra iny no miteny an'izay ny ao amin'ny andininy fahafito hoe no izany dia zao lazain'ny tompo zanahary tsy hovanina izany tsy isy zany eo amin'ny andininy fahafolo mbola niteny tamin'ny akaza koa ny tompo nanao hoe mangataha famantarana amin'ny tompo Andriamanitra ao na any amin'ny fanambanin'ny toeran'ny maty zany na any amin'ny avon'ny lanitra ambony any andininy faharoa ambin'ny folo fa hoy akaza hoe andininy faharoa ambin'ny folo tadio tsara ty raiso noty eo ny andininy faharoa ambin'ny folo fa hoy akaza nasena nangataka famantarana zany akaza nangataka famantarana ve akaza ahoana ny teniny akaza ny andininy faharoa ambin'ny folo fa hoy akaza hoe tsy hangataka na inona aho fa tsy aka fanany tompo jerevi tsara ny andininy faharoa ambin'ny folo tsy nangataka famantarana akaza raha nasaina nangataka famantarana izy tsy nangataka izy de ahoana ny andininy fahatelo ambin'ny folo ka hoy Izai hoe teny ndraizany Izai mpaminany eto miano ianareo zany hoe manomboka eo amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo de tsy miresaka ny akaza tsony Izai fa miano ianareo izy le anareo le milazainy eo amin'ny ambony eo miantso an'ireo taranaky Davida eo ambony kely eo miano ianareo zany hoe le anareo eto tsy hoe miano ianao ry akaza fa miano ianareo le anareo le taranaky Davida zany ao daholo zany le vahoaka ao amin'ny taranaky Davida ry taranaka ay mitoy aka le izy ry taranaka mpanjakany Davida mbola tsy ampy ianareo avy ano mahasasatra ny olombelona no dia mbola mahasasatra an'Andriamanitra koa ianareo noho izany dia ny tenany tompo no amin'ny famantarana ho an'izy ho any akaza ve averiko le izy noho izany dia ny tenany tompo no amin'ny famantarana ho an'izy ho anareo le anareo le taranaky Davida zany hoe le famantarana lazainy eo andininy fahaefatra ambin'ny folo de tsy famantarana ho any akaza fa ho anareo le anareo le taranaky Davida aitsika tsara moa zany Davida zany hoe iza ny voaka ao ny taranaky Davida de ao ny voan'ilay Mesia zay ho toizatsika re avy eo sotra tompoko ia ozy ianao magaga le traduction ny makasika ny resaka traduction tsy afaka hitenana ambatsika hoe tena misy olona nahay be nanao ny traduction hatramin'izay satria raha ohatra ka hoe tena atao madio nge ny traduction na ny anaran'ny boky amin'ity baiboly ampiasaintsika ity de efa tsisy mandeha amilony ohatra fotsiny zao raha mahitasika misy mitovitovy kely any moa de misy tena tsisy idiviazana ohatra miteny fotsiny sasany zao ohatra hoe ina ny anaran'ny bokyny Genèse ozy izy zany hoe tsy niraisana le traduction tarity zany fa de zay nanaovan'le olona mahay an'le mandika teny de hoe Genesis ozy izy ny sasany fa rehefa tena jerevanao na fiandohana ozy izy ry zareo de rehefa jerevanao ny baiboly fototra zany na andikana azy rehetra de miteny hoe Bereshit tany ampiandohana zay zany le zavatra niseho fa roa manaraka an'izay mbola fanakaikaiky fa manomboka am'izay manaraka Exodus na Exaudi zany hoe fahafahana ozy izy ny fitenin'ny baiboly protestante azy de zay nidikany avy amin'ny grika daholo nakanandrao de nefa anatin'ny texte original ary amin'ny hébreu ny teny hoe Shemot dikatra Shemot zany le nom ireo anarana any hitantsika le traduction tsisy idirany mihitsy am'le zavatra ry nytenena ary amin'ny original ary fa natao fotsiny zay ampitanany boky io na fomba hoana na fomba hoana raha izay manaraka zay Levitika zany hoe boky momba levy zany sy ohatrohatr'izay ohatray na hoe fisoronana fa miteny hébreu tena tsy zany mihitsy ny anaran'le boky fa Vaikra dikeza Vaikra zany ary izy ny antso tsy haiko raha azonareo hoe aiza ho aiza am'izay le resaka compréhension aiza ho aiza am'izay ny fomba anakarana an'lay baiboly zany araky le tena fotokeviny sy le zavatra tena tiany lazaina araky ny kolotsaina nanomezana azy sy ny fomba rehetrarehetra sy ny zavatra fandray am'le contexte zany
manaraka an'izay mbola ataoko bebe kokoa ngambany nombre fanosana ozy izy saotray mianarany amin'ny teny hébreu Bamidbar dans le désert tany anefitra zany azonareo am'izay le izy ka raha ty teny ty hoe ity ny tato allemand satria ny israelita tsy manao firaisana alohan'ny fanambadiana sotratratratra zay de ity nefa nytorontsika le teny allemand zao tao amin'ny oabolana tao de teneny tsara hoe ndrasa hoe teny vakiko kely le atao anatin'ny texte hébreu de hitanareo tsara am'zay le izy hoe ny teny allemand ozy izy ny allemand zao teneny atao am'ty oabolana toko fatelopolo zafady toko fatelopolo andiny fa 7 zao ny teneny ato fa raiky fa 7 moa tsy izy tena manazava tsara mizavatra telo magaga ka tsy takatro eny efatra aza no tsy fantatro nalehan'ny voromahiry teny amin'ny abakabaka nalehan'ny bibilava teny amin'ny vatolampy nalehan'ny sambo teny amin'ny ranomasina ary nalehan'ny lehilahy tamin'ny tovovavy eto zao nadika tovovavy mihitsy le izy fa tsy virjiny nalehan'ny lehilahy tamin'ny tovovavy teneny hoe tsara misy naleha zany ke tsy hoe otsika ny olona manao inona na manao ina fa zay tenen'ny baiboly de tsy afaka ho censuretsika na talazatsika misy tsisy azy zany eo fa izy zao nalehan'ny lehilahy tao amin'ny vehivavy ozy izy tao amin'ny tovovavy allemand zao ny teny miseho amin'ny ao anaty baiboly hébreu ka raha ohatra ka hitentsika hoe ny ho contextualisenao le izy hoe satria tsy manao firaisana ny zanaky israelita ana nitadidio tsara fa nyteny miseho eo am'le Deutéronome toko faha 27 sy manaraka ny tenenao teo de Betolà no miseho ao fa tsy allemand resanao raha ohatra ka tianao de vakitsika le izy Deutéronome toko faha 20 teny andininy faha 13 izy tasa ino izy teo andininy faha 15 ngambany izy teo eo am'izay le izy velakar avy hana'ara imah vehotsio et betole hana'ara el zikne haira ohatra zay le izy zany hoe eo izy izy raha ohatra ka miteny izy ny rainy sy ny ren'ilay vehivavy izay sady manome ny profo ny maha betole ny maha virjiny an'ilay vehivavy resaka betolany resahana azy tsisy miresaka hoe allemand eo zay zavatra zay zany tena zava-dehibe zay amin'ny fianarana momba ny baiboly hébreu zany sotra tompoko le sujet atsika androa moa zany tsara hoe mijanona anatin'le sujet moa zany sujet atsika androa moa makasika an'ity izay toko fa 7 any andriny fa 7 ty va ity zany mbola tsy amanaraka atsika mety hoe vonina iananao koa zany zay fampianarana makasika ny jeunesse sy ny tiketeny an'izay fa makasika an'le ato de antsika hijanona amin'ny makasika ny sujet any fa araka ny teneniko teo de hoe zany hoe ovaliko moa makasika an'le oabolana zay ny tenenao teo oabolana toko fa 30 ny andiny fa 20 fa 30 ovaliko ina avy eo fa mila zavaina kely aloha le makasika an'le sujet atsika mihitsy aloha zany tena zavaina atsika zany hoe makasika an'leo amin'ny Isaia toko fa 7 araka ny teneniko teo de normal be oa le izy tena ampiandohana satria normal be zany zareo ary misy antony matoa hoe olona maro tsy mitovy zao ny tonga de mitovy ny diketeny inona mahatonga zay normal be le izy satria nahoana satria mitovavy mbola tsy manambady zany araka ny lalàna josy de tsy afaka manao firaisana ary anofo rahalalàna zany eto nefa tia miresaka misy zany hoe zavatra ho avy zany zany ohatrany hoe azo raisana faminanina zany mbola idirantsika avy eo ihany koa moa le izy faminanina sady tsy faminanina le izy de makasika ninona nefa le zarajerena ny contexte famantarana ho an'ireo taranaky David araka nefa nytenentsika teo hoe taranaky David zany de ao ny voan'lay Messi ary zay nolazainy eo amin'ny andiny fahatelo amby folo hoe mianoy ianareo tanana mpanjakany David mbola tsy ampy anareo vany mahasasatra ny olombelona no dia mbola mahasasatra n'Andriamanitra koa ianareo noho izany dia ny tenany tompo no anome famantarana ho anareo indro anananaka ny tovavy afaka ataontsika tovavy nge le izy raha aminah aloha zany ty tsy de mampanena tovavy na virjiny fa zany hoe noho itsika mangataka an'le fanakaroza ma de resantsika an'le izy fa natao tovavy ary aloha zany io tsy mampaninana fa misy antony nefa matona dikan'le josy be dabe ho lasa virjiny ka indro zay anananaka ny tovavy
na virgine ka iteraka zazalahy ary ny anarana ataony hoe Emmanuel la zay tsika voalohany teo hoe Andriamanitra aty amintsika zany hoe ty resaky ty famantarana ty de famantarana ho andreo taranaka Davida makasika an'ilay zaza teraka izay Emmanuel ary zaza teraka io dia tsy iza fa ilay Mesia ny araintsika tsara ny amin'ny bokin'i Isaia miresaka an'io fiaviana io Mesia verset be tabe moa ny am'izay fa tsy zay koa ny sujet atsika dia zao ny manaraka an'izay ozy ianao hoe dika teny ve no arahana sa les version originale io nge na mbola afaka ataontsika sujet amin'ny manaraka encore nge fa anaty le teny hébreu anatin'ilay baboly ampiasainareo ty ary nge tsy le hébreu tam'izany tsy haiko na afaka toherinao zany rehefa avy eo teny hébreu any le izy fa tsy le teny hébreu tam'izany de manarakaraka an'izay makasika an'leo ny Isaia toko fa fito zany tsika zao araka nefa nyteneniko teo tsy mandany tovavy lazainy tao amin'ny teny original za fa tsy diso ihany koa nefa andreo josorera nandika anazy ho virgine satria nahoana satria faminenana makasika amin'ny Mesia io ary normal be raha ho virgine le tovavy resahany eto satria nahoana Andriamanitra mihitsy le zaza ho teraka eo afaka mbola azavaintsika rehefa avy eo hoe Andriamanitra mihitsy le zaza ho teraka eo normal be satria raha any amin'ny Joba zao any amin'ny Joba zao de miteny an'izay mihitsy hoe aiza ozy nisy olona madio ateraka ny tsy madio zany hoe raha Andriamanitra zany nidina ho tonga nofy aty ho teraka anao an'ity zazy ty izy raha resitsika an'izay le izy tsy possible mihitsy hoe olona maloto mihitsy aloha no de iteraka ho alain'le Andriamanitra nofo zany fa tsy maintsy tovavy madio anankitelo zany zay resako teo mahatonga na miteny normal be raha nadika an'zareo virgine lay dika teny satria nahoana tsisy olona madio ateraka tsy madio zany araka lazain'ny Joba asany ny Joba toko fa 4 no milaza an'izay de rehefa avy eo moa satria ny leraka efa kely ho azavaiko indray makasika an'le lazain'ny ohabolana zany ahoana ry zany makasika satria iny ny teny amin'ny ohabolana iny koa de tena mbola afaka azavaiko misy koa reo avy eo fa mbola manambara an'ilay Mesia ihany koa iny iny amin'ny ohabolana iny ary le Mesia izay le atsoiny soratra masina hoe Emmanuel leto zany hoe Andriamanitra ety amintsika zay zany makasika an'izay ao amin'ny Isaia zay tsy famantarana ho anakazy io fa famantarana ho an'ny taranaka Davida ary ny taranaka Davida ny voan'ilay Mesia ary le zaza teraka eo dia Andriamanitra ety amintsika zay mahatonga le izy hoe Emmanuel sotra toko ia mankasitraka eto ndray tsika de idiratsika indray ary le hoe azafady idiratsika indray le hoe makasika an'le hoe dika teny le hoe parthenos ny problème mantsika tsy nitondra dictionnaire tsy nitondra dictionnaire na ianao na za makasika an'le teny hoe parthenos fa za sûr fa tsy hoe virgine ndray raha nidikany amin'ny teny grika fa tsy maintsy misy teny hafa akoatra zay koa fa afaka nanoloana azy fa saingy hoe fiarovana an'le fampianarana ao zay rehefa teneniko foana de tsy maintsy ohatran'izay le izy somary efa nisy fikaroana kely makasika an'iny fa raha manaraka na afaka alevako aminao amin'ny Facebook ny sary afaka lasanao eto fa tsy manenaka ny vonaina anao manaraka hoe zao daholo ny afaka andikana an'le teny hoe parthenos satria misy concordance ao aminay concordance biblique mihitsy zany resaka tam'izany zay mbola nianatra testamenta vaovao de afaka atolotro ny momba an'iny fa iverenako le teny hoe allemand tsy midika mihitsy zay za raisina le izy ao anatin'le version originale fa hoe tsy ilaina le amin'ny version originale satria le dika ohatr'izao izy ianao koa hoe ankanareo le texte hébreu nareo io mbola hafa le tenanina sa ohatra zany hoe tenenao zany hoe nitorama samaritaine zany no tiana ho asongadina nitora samaritaine tsy mifanohatra misy zavatra kelikely vitsivitsy ifanoherany tsy hoe tsy ifanoherany fa tsy itiviazany amin'ny tora juif azonao fa ny zavatra tsy itiviazanao anata zay de mazava tsara mihitsy tsy misy idirany resaka hoe ny teny hoe betolamy ny anareo tsy zay tamika ny ato fa ny anay allemand de ny anareo le allemand ato tsisy tsy zay zany ny adevitra ao raha ohatra ka manana honnêteté intellectuelle tsika de afaka mianatra koa nareo miverifia zao zavatra teneniko rehetrarehetra ao io zany tsisy hoe ohatrohatr'izay fa tonga de zavatra resaka mahitsy tsara mihitsy hoe tsy itiviazan'ny nay zao de le resaka le hoe izany toerana metrahany Shem ny anarany zay zavatra zay nisany tsy itiviazana sy ny Samaritana fa tsy misy idirany hoe satria nareo tsy mampiasa paolo hébreu de nareo tena hafa be mihitsy zavatra teneniny anareo
satria tadidy tsara fa ny hébreu nge na ataoko hoe paléo hébreu maka atao am'ty hébreu asority ty ampiasainay ty de tsy misy zavatra mahasamy hafa an'ireo ny alefa ihany no alefa ny bety ihany ny beta ny gimel ny gimel ny dalety ihany ny dalety ny rehetrarehetra ihany ny rehetrarehetra fa saingy hoe ny forme fotsiny samy hafa zany hoe ny hébreu de tadidio tsara fa zay ma hoe sofrima zany hoe le mpanora dalàna zany hoe sady manisa zany hoe ny anazy zany a le teny sady isa ohatra hoe alefa zao de ohatra zay iody zao de disy zavatra ohatra zany ka ny tiako tenena hoe aza mieritrehatra hoe afaka ny transforme ny juifa mihitsy io de tsy mitovy amin'ny ao paléo hébreu fa ny ao paléo hébreu de partenos no ao non ny juifa ihany no ao fa tsy misy hoe hafa zay ary tsy azo dikevitra zay fa zay ny zava-misy réalité de zay zavatra tsara fatatsika idirantsika manaraka indray le hoe mahakasika an'le hoe faminanina io de faminanina momba ny Marie Virgine io zany raha ny tokony ho izy azavaiko mazava tsara ny teny manondro ny atao hoe Virgine ao anatin'ny baiboly de sady omeny mihitsy ny famaritanao de ny teny hoe Betula tonga de omeny mihitsy ny famaritana ny atao hoe Betula ozy izy de zao inareo zao nahitako teny natoroko tsara mihitsy te hoe ny mariky ny mahavirjiny ny fiantsona anazy de Betule mihitsy ny fiteny anazy le mariky ny mahavirjiny ny vehivavy zany de zay ny fiantsona anazy anatin'ny texte hébreu texte original afaka verifianao anaty Torah samaritaine raha ohatra ka hoe zay no mahafinaritra anareo de tsy mitovy foana fa raha ohatra mijery nareo zao ohatra meny daholo ny anina rehetrarehetra meky daholo ohatra ny verset rehetrarehetra hitanareo ny teny hoe Betula io anaty baiboly sy ny famaritana azy hoe vehivavy mbola tsy nahalala lehilahy zay no resanao ao voalohany indrindra izy ao amin'ny Genèse toko 4:4 fa 9:10 fa roa manarak'izay ao amin'ny Levitika na Levitikosy toko 2:20 fa 7 tonga de teneny mihitsy famaritana hoe Virginy tsy mbola nahalala lehilahy de miteny hébreu Betula zany hoe tsy afaka ho ahodikodiny io zany ohatra zao ka mahatonga atsika manazava n'izany teny rehetrarehetra zany mba izatsika manavaka tsara ny allemand sy ny Betula tsisy hidiviazana ray ny nara sy ny allemand misy zavatra mahasamihafa azy misy nuance daholo ny isa sy ny allemand misy samihafa azy daholo reo zay le tiako tenena fa tsy voatery hoe ny allemand tsy voatery ho Virginy fa satria jerevantsika le izy teo zao io ao amin'io boky noabolana io de efa lehanlehilahy izy tsisy tsy hitany na lehany zany hoe tsy Virginy le vehivavy tatondrona allemand eo de zay le zavatra teneniko hoe tsy tokony ny fiterena le izy hoe ho Virginy fa afaka natao zazava fotsiny io raha ohatra ka tena hoe madio ny eritreritra sy ny sisa zany de arak'izay de azavaina ny contexte azahoan'ny olona anazy rehefa hoe Marie Virgine marina ve satsia izy zay ny tokony izy saotra tompoko tsy haiko na tsy de nolonao tsara gny le zavatra lasaiko teo hoe manaiky tsara mihitsy za azoko tsara ka de faharoa manaraka an'izay lasaiko teo ozy izy za hoe raha amina manokana ao na janona tovavy areo tsy maninona mihitsy fa zavatra valiko zany de hoe inona no natonga an'ireo jiosy tsy kristianina le izy fa jiosy marobe izay nanao an'le izy natao Virginy le izy tovy daholo ny dika tenin zareo de ny antony zany hoe tsy mandiso mahatovavy an'le teny tao amin'ny original zany nanaovana zareo izy Virginy satria nahoana de efa meko teo no antony satria le allemand ianao any ny tena anazy teo fa manondro tovavy zay vonona amin'ny fanambadiana zany hoe mbola tsy manambady isa ho vonona ny lalàna jiosy de mametraka fa ny tovavy tsy mahazo manao firaisana ranofo alohan'ny fanambadiana zany hoe zao zany aloha ny tsara fantaritsika Isaïe miteny eto iza mampaniraka ny Isaïe le miteny na miala famantarana araka ny lazainy tao amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo izy teo fa eo any andininy fahatelo hoe de ho ny tompo tamin'ny Isaïe zany hoe Andriamanitra zany no teny any Isaïe apitan'le afatra azonareo inona le afatra de le famantarana ho an'izy tsy ho any akazy fa ho an'izy ho an'ireo taranaky Davida zany hoe Andriamanitra zany mamay le famantarana mba apitany Isaïe amin'ny tananaky Davida de izy Andriamanitra malala an'le izy hoe inona ny tiako apita ao anatin'ity famantarana zay omeko ty zay mahatonga an'le olona be tabe zay mitovy daholo ny dika teniny zany hoe nadikana an'le izy ho Virginy zany tsy mandiso ny mahatovavy ny
teny original mihitsy fa avy tovavy mihitsy no original le izy fa io tovavy eno tsara ngely izy io tovavy zay voalaza ao amin'ny Isaia toko fafito io de tovava virgine satria ny almako ke misy tovavy zany hoe alma zany égale tovavy zany misy tovavy mbola virgine ny alma misy virgine aiko tsara mihitsy hoe afa ny alma afa ny betola fa misy tovavy alma izy tovavy fa sady virgine zavy mamorona raisitsika nefa nitonona tsy verset raisitsika ohatra zao le jenezany raisina teo na Genesis osy ny sasany ao amin'ny toko fa 7 ny andiny fa 3 andiny fa 3 de indro mijanona eto amin'ny ilan'ny fatsakana ka izay zazavavy eo zao alma izay zazavavy na tovavy izay tovavy alma tamy atsaka ilaza hoe avy aloha mba hisotro rankely amin'ny sininao raha sitrakao ka amaly hoe eny andiny fa 7 misotro fa antsakako mbany raha mevanao koa no aoka olay vady na lahatra ny tompo ho an'ny zanaky ny tompoko misy olona mitady vady zany eto zay le eo amin'ny andiny fa 7 de mitola izy eo amin'ny misy miteny eo amin'ny andiny fa eo amin'ny andiny fa 5 hoe tsy mbola tapitra akory ny teniny de indro taminy tondra ny sininy teo antsoro ny Rebeka zanaka vavy amin'ny Batuela zanaky Melka vadiny Nakor rahalany Abraham andiny fa 9 fantatra ny atsaratarendrazavavy sady virgine izy eto zao misy tovavy alma tena alma mihitsy le olona fa io tovavy alma io sady virgine de zany hoe ny alma zany misy alma fa sady virgine ihany koa izy de le any an'le Isaia toko fa 7 alma mihitsy le izy tovavy mihitsy le izy fa io tovavy resany soratra masiny io tovavy virgine aizan'izay tsy mazava de toizatsika le izy de normal be ary le josy reo tsy kristianina anao anazy aloha fa josy raha nadikano virgine le satria nahoana satria virgine mihitsy le tovavy resana eo satria araka teneniko teo hoe Emmanuel le zaza eo Andriamanitra ety amintsika zany hoe araka ny teniny any Joba toko fa 4 hoe tsy misy madio zany ateraka ny tsy madio zay mahatonga an'le izy hoe nataony zareo virgine le izy tsy mandeha soma tovavy an'le izy tovavy izy fa tovavy virgine azonao le izy satria nahoana fa matarana ho an'ny taranaka David io fa tsy ho any akaza ary taranaka Davida ny voan'ilay Messia zany azonao le izy zany hoe ianao zany raha mbola merimera tovavy izy zao zaka tsy manda hoe tovavy hoe tovavy mihitsy io fa tovavy virgine de zay ihany koa mbola mafisiny any amin'ny mbola amin'ny miteny moa any amin'ny any soratra masina hafa mo manamafy an'izay fa avy eo indray ho diratsika indray fanazavana an'izay sotra anao enary makasika aloha izy ianao ekenao le hoe virgine sady marina le hoe tovavy fa amarinao ihany hoe satria zao le nandika ny mpadika teny azy tadidio tsara aloha fa mpadika teny grika dia tsy kristianina raha arak'izay tenenao te hoe nijiosina nanao azy ka raha ohatra ka tsy kristianina izy tsy fantany hoe Maria resahany io zany de ona tenenao hoe virgine io ka zay le teneniko hoe ny somary olana kely tamintsika amity fa ny olona engane ny olona mba hanao fanamarinana verification mo fiteny azy any atrano tsirairay avy any hoe inona ny dikan'le teny hoe parthenos avy amin'ny grika hoe parthenos zany hoe inona ny dikan'io teny io fa tsy possible hoe teny anankiray de teny anankiray fotsiny ny signification ny synonyme hoe zao ny dikan'io zao non tsy maintsy misy teny maromaro eo fa nareo fotsiny no misafidy te hanindry an'le hoe virgine ny mahatonga an'izay de tsotra kely satria nareo ny rehetrarehetra ny eritreritra nareo rehetrarehetra zay ny kristiana zany rehetrrehetra hoe io vehivavy re zany hoe de Maria de izy nareo hoe tsisy madio ateraky ny maloto azafady kely aloha teneniko tsara ny atao hoe olona voaloto de ny olona ny jangajanga fa tsy ny olona manambady tsika zao mahita tsara ny alma eto tenena amin'io abolana toko fa 3 ndiny fa 9 de hoe tsy hitana le an'ny lehilahy tao amin'ny alma zany hoe manambady ke zany le alma mato zay ka raha manambady le alma ahoana moa ny tenenanareo fa tsy maintsy virgine le tenenina eo satria le izy ndraisinareo hoe Maria resahana io fa ndao mba hidiratsika am'izay ary nyresaka contexte le zavatra resahana ao anatin'ny Isaia toko fa 7 hidiratsika le izy de hoe manomboka eo amin'ny toko fa 7
ny bokyny Isaia de miresaka ady ny fanaovany Syrie sy Israël tamin'ny fireneny Joda tam'izany fotoana zany raiky tahotra mpanjaka ny Joda tam'izany ka naniraka ny Isaia ampaminany Andriamanitra pahery azy sy ampafantatra azy fa orava reo fanjakana roa miray ina nafika azy reo zay le izy de mamaky anao manomboka amin'ny andininy fatelo sy manaraka de hoe de hoy ny tombo tamin'ny Isaia mivoa ianao sy ary Jasoba zanakao hitsainany akaza eo amin'ny farany lakandranony kamory ambony amin'ny lalan'ny sahany mpamotsy lamba ka ilaza ianao ilaza aminy hoe mitandre mamandria ampitanana za matahotra ary azarera-po foana ianao eo anatrehandreo tapapirona roa midonakireo ny amin'ny fisafoaky Rasima sy Syrie ary ny zanaky Romelia no i Syrie ny hevitra ampididoza anao mba amin'ny Efraima sy ny zanatry Romelia nanao hoe andeha isika ananika ny Joda ka paraiky tahotra azy sy ananika azy ary anangana ny zanaky Tabeela ho mpanjaka ao noho izany de izao no lazainy tompo Andriamanitra no tsy hovany zany tsisy zany satria fa Damasy ny lohan'ny Syria ary Rasina ny lohan'ny Damasa ka 5 taona sisa de hitsahatra tsy hovahoaka intsony Efraima ary Samaria ny lohan'ny Efraima ny zanatry Romelia ny lohan'ny izy Samaria ratsy miny ianareo de tsy aharitra mbola niteny taminy akaza de hoy ny tompo taminy nanao hoe mangata famantarana amin'ny tompo Andriamanitra ao mangata izany nao amin'ny farany vodin'ny Seoly na any amin'ny havonan'ny lanitra fa hoy akaza tsy angataka ao tsy akafanany tompo ao de hoy Isaia mianoary ry taranaky Davida mbola tsy ampy anareo va ny mahasasatra olombelona no dia mahasasatra an'Andriamanitra koa ianareo noho izany de ny tenany tompo no anome famantarana anareo indro tradition katolika ty teny katolika nanananaka ny Virginy ka miteraka zazalahy ary ny anarany ataony hoe Emmanuela ihinana herodronono sy tately izy mandra-pahiny mandany ratsy ny tsara sy mifidiny tsara fa alohan'ny aizany io zazy io mandany ratsy sy mifidiny tsara de olao rava ny tanin'ireo mpanjaka roa maraiky tahotra anao reo zany hoe raha raikireo fanamarianeo reo a le hoe noho izany ny tenany tokony ame famantarana de hoe misy an'io zaza io le alma zany anakiray ny toejaza sy niteraka manodidina ny hoe 13 taona rabe indrindra talohan'ny fanjakany Syrie sy Israël tam'izany fotoana zany mitra chronologie tsika am'zay zay ny zavatra resana io mandra-pahalalana io zaza le antsona hoe Emmanuela io mandra-pahaizany io mandany ratsy mifidiny tsara de olao ny tanin'ireo mpanjaka roa reo ny atao hoe zaza mahalalany ratsy mifidiny tsara zany araky ny kolotsaina jiosy de tovolahy kely eo amin'ny 12 taona 13 taona eo ka ao anatin'izay fotoana zay zany mampifaterana zay de ho rava ny fanjakany Syrie sy Samaria zay le tianao tenena Israël ny tiako tenena zany ny fanjakan'ireo ho rava zay ny zavatra isy ao anatin'le izy zay tsara fantatra zay le chronologie ina ny diran'ny Maria am'zany de ina ny diran'ny Jesos tsisy idirana fa le contexte tsy niraisina de lasa ohatrany hoe ny jiosy marina ny tsy mahalala ny zavatra mempaaminany azy ay ozy anao mijeran'le le contexte le zavatra ny lazainao lava be teo ge fantatro mihitsy tsy maintsy tena zay anao de zay na tonga naname le fanazavana teny ampiandohano tsika zany re amresaka fotoana tsika kely tonga de le tena izy mihitsy zany resantsika fa aza mandany andro amresaka zavatra efa voatohatra teo aloha satria araka teneniko teo aloha tsy famantarana ho any akaza fotsiny le izy fa ho an'ny taranaky Davida de zay ndray mbola naverinao lava be lasa lany fotsiny ny fotoananao fa tonga de le zavatra manohatra le zavatra lazaiko mihitsy ho lazaina satria efa nyteneniko teo zay hoe araka ny voalaza le soratra masina teo de famantarana ho an'ny taranaky Davida le izy ary le zaza teraka eo dia natao hoe Emmanuela izany hoe Andriamanitra ety amitsika de ozy ianao hoe misy an'le indro ozy ianao eo alozy ianao zay manambara hoe tokony mitateraka manakaikikaiky eo le faminanina zany iza inge tsy eo ange manao an'io amin'naty faminina manao mampiasa an'io teny hoe indro io fa afaka meko ohatra zao ianao zao mampiasa an'izany koa izy eo amin'ny Isaia 7:7 ny 9 Isaia 7:7 ny 1 Isaia 7:20 ny 9 Isaia 7:7 ny 10 Isaia 7:7 ny 2 miresaka faminanina mampiasa an'io moa indro io
fa ao anatin'ireo faminaniny reo a tsisy tanteraka neo de neo fa tanteraka ao arina ary am'le fotoana ge ilazany Isaïe hoe hoy izy manko ianao hoe indro manananaka ny virjinika miteraka zazalahy ohatrany ankehitriny zany fahitany Isaïe an'le izy na raisitsika raha nge hoe le zaza teraka atao amin'ny toko vavalana io zaza teraka io mbola ao arina foana nge zany fa tsy neo de neo zany hoe le indro lazainao ary vao may manapirofo fa tsy voatery tanteraka eo de neo le izy araka le verset maro be nitononiko teo fa ny fampiasany Isaïe an'io mot hoe indro io de vao may manapirofo fa tanteraka ao arina lay zavatra lazainy de araka nefa nylazaiko teo tsy famantarana ho any akazy fa ho an'ny taranaka Davida mihitsy zay ivoan'lay Messia ary le Messia zay ho avy eo de ataony hoe Andriamanitra ety amitsika zany hoe manana natura divine zay zany le izy miandry moa zany mba hanoeranao an'izay hoe zay moa mivolaza hoe Emmanuel amitsika Andriamanitra ety amitsika nefa tsy manana fanoerana zay ngamba nao sa hoe mety reo aveo vao atolotra ao fa hidritsika amin'ny manaraka nakadinika koa satria misy mpaminany be dabe koa ary mampiasa ny mot hoe indro io zay milaza faminanina mbola ho tanteraka ny arina daholo fa tsy neo de neo be dabe moa verset milaza an'izay ato afaka omeko anao ihany koa rehefa aveo fa hidritsika eo am'le andiny fa 10 sy fa 9 satria moa tsy mety valinao moa le zavatra lazaiko hoe famantarana ho an'ny taranaka Davida io atsoany akaza ary manambarany Messia io ary Andriamanitra ety amitsika leo de hiditra zany tsika eo amin'ny andiny fa 10 sy fa 9 satria tsara ho fantatra ny kristiana rehetra manko fa noentiny zokry sara noerana an'ity hoe tsy manondro amin'ny Maria sy le Messia Jesosy ty de ty voalaza eo amin'ny andiny fa 10 sy fa 9 ty ozy izy hoe raha izany areo izy ahoana fahatanteran'ireo verset manaraka reo hoe inana herodronono sy tantely izy mandra-pahay mandany ratsy sy mifidiny tsara andiny fa 9 fa alohany aiza izazy io mandany ratsy sy mifidiny tsara de eo ravany tanyreo mpanjaka roa maraiky tahotra anao ireo fa zay ny natogana ny teny tena ampiandohana mitenany akaza lay Andriamanitra eny ampiandohana hoe mangataha ianao famantarana teny Isaïe fa tsy nety nangataka akaza rehefa tsy nety nangataka akaza na saina nangataka famantarana zany izy fa tsy nety nangataka rehefa tsy nangataka izy nitodika tamin'ny taranaka Davida Isaïe na mean'lay famantarana lay tovavy iteraka an'ilay zazalahy atao hoe Emmanuel zany hoe ao zany akaza ao ihany koa reo taranaky Davida de efa metapitra ndray moa ny lerako fa reo aveo indray azavaiko indray hoe mifamantarana eto de misy famantarana anakiroa ny anakiray izy tsy nety nangatahany akaza fa raha tsy nangataka izy na me famantarana ho an'izay n'Andriamanitra zay tanteraka ao amin'ny toko favalo ary famantarana anakiray ho an'ny taranaky Davida izay miresaka ny Messia zay voalaza eo amin'ny andiny fa 10 sy fa 14 fa ny andiny fa 10 sy fa 10 famantarana ho an'ny akaza reo aveo moa porofoko matogana miteny an'izay makasika an'le hoe manina ny reraka fotsiny namakely izy lavabe fa kina lavabe le izy satria tena marina rehefa tsy fantatry ny olona ny zavatra resahana ao anatin'le izy ao de lasa ohatrany hoe mamorony ianao zany rehefa miteny an'le izy ny zavatra tsara fantatra contexte ao anatin'ny Isaïa 7 de nisy ady ny fanaovany Syrie niaraka tamin'ny fanjakana tany avaratra Israel fokofolo zany contre ny Joda foko roa telo moa zany taty atsimo Joda zany ny jiosy de rehefa anankiroa reto mitanjony reto izy nitenenao anatin'le contexte azavaiko anafika ny Joda mba analana ny taranaky Davida tsy anjaka ao satria taranaky Davida akaza zay le mahatonga le hoe izao ny taranaka omeny tompo anareo taranaky Davida satria taranaky Davida akaza mipetraka amin'ny sezavendranan'ny Davida akaza fa tsy hoe kory hoe ho an'ny taranaky Davida tampoka amin'inona moa zany le famantarana fa iakaza no natahotra eo de izy nomena hoe azarerapo amin'ny raza matahotra andreo tapapiroana roa midonakireo fa ho resy reo fanjakana anakiroa reo de profon'izay famantarana zay ozy izy de omena zaza ozy izy ho zana ateraky ny alema anakiray ny anarany ho hataony hoe Emmanuel tsy Emmanuel angeny anarany Jesosy fa Jesosy ny anarany tsy haiko razonareo zany Emmanuel ina ny dirany
fa niveritra tanareo zany Emmanuel tsy tamika kay zany anaran'le zaza fa ino ty fa Jesoa kay zany de Jesoa anareo nefa tsy Emmanuel ny anarany tsy haiko raha zareo zany zavatra zany de io zaza io ozy izy ny antony amezana io zaza io de famantarana io zaza io mena ho famantarana inana hery-dronono izy tateny mandra-painy mandany raha tsy mifidiny tsara alohany aizany io zaza io mandany raha tsy mifidiny tsara de ho lao tanyreo mpanjaka roa maraiky tahotranao reo ozy izy nitenin'Andriamanitra amin'ny akaza mpanjaka taranaky Davidy akaza zay mahatonga anazy hoe famantaranao antaranao anareo taranaky Davidy iakaza ihany no tianao tenenina am'izany fa tsy hoe izy non aza mampiditra zavatra ao anatin'ny texte fa jereo tsara izy no miresaka Isaias iakaza mpanjakany Joda zany moa iny taranaky Davidy ange zany fa tsy azonareo ngamba le hoe inona le tianao tenenina de raha mijery tsika ary mamomba an'ity hoe ile zaza io famantarana inona no famantarana hoentina amin'io izy mandra-painy io zaza io andany raha tsy fidiny tsara de rava ny tanyreo mpanjaka anankiroa matahotra zany hoe rava i Syrie sy Israel zay le tianao tenenina inona ny idiran'i Jesoa am'zany inona ny idiran'ny Maria am'zany chronologie zany miverina ry amy tamin'ny androny akaza tsika akaza ny ady tamin'io ny tetiky reo fanjakana anankiroa reo andravany fanjakany Davida hosolona ny taranaky Tabeel io izy teo amin'ny andininy fa eto andininy fa enina andeha isika ananika Joda tsy aparaky taotra sy ananika azy ary anangana ny zanaky Tabela ho mpanjaka ao zany hoe sorana zany taranaky Davida tsy atao mpanjaka tsony de ny taranaky Tabela no atao ao zany zavatra tiany atao de natao ohatra reo mpanjaky reo natao ohatra sy firenena anankiroa contre any Joda rery de mena ny famantarana momba n'io zaza atao hoe Emmanuel io fa io zaza io zany telo ambe teraka eo manodidina ny 13 taona tsy mitena 13 taona pilina manodidina an'izay satria alohan'ny aizany mandany raha tsy mifidiny tsara zaza mahay mandany raha tsy mifidiny tsara zany araky ny kolotsaina Hebreo fa tsy nitsika malagasy de 13 taona manodidina eo zany ka raha ohatra ka zay no ijerevantsika azy tsisy idiran'ny Jesoa nge zany tsisy idiran'ny Maria nge zany le almaly tena tenena hoe virgin tsy virgin ny olona manambady ara-dalàna koa de tsy maloto zany na manao firaisana ary fa tsy maloto nge firaisana tsy maloto mampaloto azy de satria fijangajangana ny anaovanao azy de maloto zay de maloto mihitsy zay ka na le vehivavy mandeha fijangajangana ary de voalaza tsara voaloto zay raha baiboly zay fa tsy misy idirany tsy raha tsy virgin de tsy mety anina non zany virgin zany tsisy virgin niteraka nge hatram'izay efa tsy marirery tsisy zava-baovao ty ambony tany fa notalo ihany niverina marirery ny virgin niteraka teto ambony tany zay ny mahagaga fa saingy hoe rehefa mitena trany ana manko de otrany hoe maniratsirana reny fa non mahitsy ny teny koa ndaotsika hianatra baiboly fa alohatsika tsy atehatra amin'ny hoe zao mety amin'ny foko sy ny saiko fa ndaotsika hianatra mianatra ny marinatsika de ohatran' zao zavatra ataotsika zao toy izakindray izy rehefa feo mba manomboka mahafinaritra kosa aloha ny fanekenao an'le hoe marirery no virgin niteraka ary tokony amperitreritra sa tonga saina ary zany hoe ahoana na possible an'izany hoe tovovavy virgin satria Maria manko tena atao anatin'le vosikajy ao anatin'le tovovavy mihitsy zany hoe olona io manao anatin'ilay fanabadiana zany hoe tafiditra anatin'le alma fa ahoana na possible zany hoe tovovavy virgin de afaka miteraka za raha tsy possible ary zay tsy possible zay le atsona hoe nisy miracle atao azonareo le izy fa ola zay tsika ozy ianao hoe tsisy diran'i Jesosy ianao le Emmanuel araka ny efa nilazaiko teo foana hoe le Emmanuel le mira hoe Andriamanitra ety amintsika na hoe amintsika Andriamanitra fa mba hoana kosa le anarana Jesoa le Jesoa koa nge mbola dika te malagasy fa ny namezan'ny anjely anazy tamin'ny teny Hebreo nge hoe Yesoa zay midika ihany koa hoe Yahvé no mpamonjy Yahvé moa anaran'iza moa le Yahvé anaran'le Andriamanitra nge le Yahvé hitantsika zany amin'ny Exode na Exodus ozy nareo any amin'ny Exode any amin'ny 7 verina ihany koa zany any amin'ny Isaïe namezan'Andriamanitra ny anarany hoe ty ny anarako ty anarako mandrakizay iza ny anaran'le Andriamanitra Yahvé ny anarany le Yesoa Yahvé no mpamonjy any amin'ny Isaïe nefa miteny hoe tsy misy mpamonjy afa-tsy zao
jisonga le ave tonga amonjy ny olombelona ary araka efa nylazainy ihany koa tany amin'ny Isaïa toko fa 5:30 any amin'ny Isaïa toko fa 5:30 aloha vakitsika kira tsy haiko indray moa zay be da be manko ny soratra masina afaka anaporofona hoe le Andriamanitra mihitsy no avy anatanteraka mission an'ilay Messie zay mahatonga le zaza teraka ny Virgin Maria hoe Emmanuel hoe amintsika Andriamanitra satria izy Andriamanitra mihitsy ny anatanteraka an'ilay mission an'ilay Messie de zao voalaza ao amin'ny Isaïa toko fa 5:30 ny andininy fa 4 ila zao ny rapo ataovy hoe mahereza fa aza matahotra ity ny Andriamanitra reo avy ny famalina dia ny famalian'Andriamanitra tena mihitsy no avy dia amonjy anareo sokafo ny baibolinao am'izany dia hiratra ny masony jambo alady ny sofiny marenina hitsambikina ohatran'ny sery fa mandringy sy ny sisa afako misy namana mo miteny hoe anatongafa nge tsy anao miracle soratra masina ve ty tra mampime an'le izy hoe misy soratra masina ekena ve de misy soratra masina tsy ekena zay mahagaga an'le izy misy mission ataon'le Messia fa misy mission koa manondro ny divinité-any ary zay nolazainy izy eo ny toko fa 7 io hoe le zaza teraka eo dia Andriamanitra ety amintsika de ahoana ny naterahany zaza teraka zay nolazainy Isaïa io hoe tsisy idiran'i Jesosy ianao teo zao voalaza ao amin'ny satria tsy maintsy mijery manko tsika aiza zany ijereva ny histoire-ny Jesosy tsy maintsy mijery ny histoire antsika histoire zany tanteraka aloha le zavatra nitranga ohatra androany zao fifidianana de aoriana fifidianana zay manoratra amin'ny tantara hoe tamin'ny taona ohatra zao nisy fifidianana ohatra zao tsy maintsy aoriana foana ny tantara nanoratra zao Matio zay olona niarana any taminy ahoana ozy izy ao any andiny fa ao Matio toko voalohany andiny fa 20 ary toy izao naterahan'i Kristy moa le Messie na ilay vaositra i Maria reny dia fofombadin'i Joseph fa ary mbola tsy niray trano izy ireo de hita fa nanananaka tamin'ny fanemasina izy zay teneko ty ahoana ny possible an'le hoe tovavy virgin ve de possible bevoka na possible hiteraka tsy possible fa Andriamanitra miasa mo misy zava mahagaga tsy hoaina Andriamanitra atao ve zao tontolo zao ary vitany de anabevoka olona tovavy virgin ve tsy vitany de zay mahatonga anazy izy nanananaka tamin'ny fanemasina zany hoe tsy azo tamin'ny firaisana ara-nofo zany le izy fa fanemasina no tonga tao amin'ny Marie de mbola mito lavalava moa izy fa tapitra ndraiky tonga dignany koa ny andiny 2 hoe ary zany rehetra zany ny tonga dia mba hatateraka izay nampilazain'ny tompo mpaminany hoe indro ny Virginy toejazaka hiteraka zazalahy ary ny anarana ataony hoe Emmanuel izany hoe amintsika Andriamanitra iza moa no milaza an'ity tsy kristianina namorona an'ity fa anjely no nyresaka tamin'ny Josefa tamin'io fotoana io anjely izy le anjely nampitondra faminaina tany amin'ny Daniel tany amin'ny Isaïa tany amin'ny iza reo anjely reo de iny anjely iny any nilaza an'le izy hoe ty ozy izy zay ozy natanteraka ny voalazan'ny mpaminany hoe indro ny Virginy hiteraka zazalahy zay mahatonga lesy Virginy satria nahoana nijery an'le texte tao amin'ny 70 Matio zay nanoratra an'le izy ka tsisy idiran'i Jesosy ahoana Andriamanitra ety amintsika zay mahatonga ny anarany hoe Yahvé mpamonjy satria Jesosy de le Andriamanitra ety amintsika zay mahatonga anazy hoe Yahvé no mpamonjy de avy eo indray toy iza koa misy kokoa ia efa somary manomboka miala le Isaïa moa tsika zao am'zany fa lasaka interprétation daholo zao le izy rehetrarehetra zay tsisy ao anatin'le Isaïa 7 daholo zay niteneninao tao zay iverena kely hoe manina le hoe tsisy ale hoe resaka Virginy manina tsy tokony atao hoe Virginy le alimatary satria efa betabe niteneniko teo zay tsy apikosony iny fa ity le izy hoe ny Torah zay le teneniko hoe le resaka règle d'interprétation zay le tsara ny mianatra rehefa misy zavatra resahan'ny baiboly fa maritana omeny dia zay daholo ny lalàny natura manaraka an'iny eo fa tsisy zavatra mahagaga be raha ohatra ka mantsy ny tena marina raha araka ny ty mpitoro teny toko voalohany andininy fa sivy ty zao de miteny hoe zay efa teo ihany no tonga indray ary zay efa natao ihany no mbola atao indray fa tsy misy zava-baovao akory ety ambany masoandro zany hoe ny tena marina ny zavatra efa nisy taloha ihany misy fa tsy misy zavatra vaovao hoe misy eo aty ambany masoandro mbola tsy nisy hatramin'izay fa nisy daholo raha hitendray nareo hoe ka Jesosy io ohatra ny Adama io Adama namboarina avy amin'ny vovoka de zany hoe tsy mitovy amin'ny Jesosy zany raha izy voalohany mitovy amin'ny Eva ndray io namboarina avy amin'ny Adama fa tsisy dada tsisy mama atao ndray mitovy amin'iza zany io tsisy mitovy amin'io zany io zavatra izy tantara ataonareo ty zany hoe ty mpitoroteny ty zany tsy mandray an'izay
de ampianarina atsika ao anatin'ny Torah ao anatin'ny boky lalàna oetriny ahoana ny fomba fananany olombelona taranaka de nitantaraina zay ny andohana zao no rehefa nanomboka nisy lehilahy sy vehivavy de ary Adama nahalala ny vadiny ka niteraka zazalahy zany hoe ny lehilahy mahalala ny vadiny zay vao misy miteraka eo zay ny lalàny natiora fa tsy misy hoe miterateraka fotsiny virgin sotrotrotrao raha zay voalohany faharoa manaraka zay tsisy zavatra tsy hain'Andriamanitra tao zany tokoa fa zao tsy manao na inona koa izy raha tsy efa milaza meloha mpaminany mpanompony ao verina am'le mpaminany mpanompony tsika Isaia tsy miresaka ny Jesoa fa nareo no manao mauvaise interprétation nareo no tsy mahazo ny contexte Isaia tsy miresaka ny Marie fa nareo no forcenareo anaraka ny fampianaranareo le texte efa niditra contexte tsika zao inona ny idirany nidirantsika resaka chronologie tao inona ny idirany tsisy idirany verenantsika manaraka an'izay ndray de hoe raha iresaka tsara am'izay ary tsika zany mahakasika an'ireo zaza resahan'ireo fa ozy izy nareo satria Emmanuel ny anarany de hoe amintsika Andriamanitra na aminay Andriamanitra de nidika zay zany eo mihitsy Andriamanitra zany hoe raha raisitsika zany le Exodus 7 ozy Andriamanitra de efa nidina teo mihitsy izy zany any de izy any teo nefa Moïse nefa nita zanak'Israely tonga teo zany hoe Moïse zany Andriamanitra efa nidina sa Andriamanitra le androrahoana sa Andriamanitra le andriafo tsy haiko hoe ahoana zany tena fandraisanareo anazy fa izay le tena haiko hoe le fandraisantsika le teny mihitsy no lasa hafa be noho tsy fahafantarantsika zavatra resahan'ny baiboly idirako zay ty hoe misy zaza anaky efatra resahanao amin'ny bokyny Isaia reo zaza reo mila fantatra reo ary mila fantatra hoe inona no antony anonana an'ireo zaza reo ao voalohany indrindra ao amin'ny Isaia 7:7 miresaka ao izy amin'ny Seara Jasoba amin'ny Isaia 7:7 miresaka izy ny Emmanuel ozy izy ny baiboly sasany ao amin'ny 9:9 de miresaka ao izy ny Maher Salal Kasibaz ao amin'ny andininy ny zaza efatra farany teneny zany de resany ao amin'ny bokyny Isaia 7:5 zay zaza atsona hoe mpanolo-tsaina magaga Andriamanitra mahery ray mandrakzay ndry fiadanana reo zany zaza anankefatra reo izy reo zaza reo eo amin'ny Isaia 7:20 ianao andininy 7:20 tadidy tsara fa mitohy ireo Isaia 7:8-9 mitohy ireo hatrany amin'ny 10 ary chapitre rehefa tsy mamaky tsika de tonga de tsy maharaka an'le zavatra resahana de miteniteny fatany mampiditra zavatra tsy ao anatin'le contexte teneniko am'zany ohatra ity ozy izy Isaia ampaminany sy ireo zaza nomen'Andriamanitra de ho famantarana sy fambarana Israely izahay avy amin'ny tompony tafika izay monina ao tendrombohitry Sion zaza nomena ho famantarana reo de atoizako zay rehefa aveo fa efa 20 seconde sisa 25 misaotra ny sokre sara na miazay hevitra ny zay moa zany de tsara nga manjerevantsika hoe tsy haiko na efa nisy nyresaresaka tamin'ny sokre sara mahakasika anatao hoe type biblique satria zao ny zany hoe misy olona anankiray zany na zavatra anankiray na ohatra hoe tranga anankiray tanteraka aty arina ohatra raisitsika ohatra zao ohatra hoe nyrehetra zao de manaiky hoe ny Davida zao typan'ilay Messi zany hoe Davida olona tena nisy fa mpanjaka Davida fa le Messi ihany koa mbola hoavy koa izy aty arina tahaka ny Davida zany hoe mpanjaka tahaka ny Davida ohatra zay le type biblique de be tabe moa ao anaty soratra masina miresaka an'izay fa tsy maintsy resahako zay mba hazonareo an'ilay fanazavako satria iverina aritsika eo amin'ilay Isaia 7 ny andiny fa ny andiny rehetra moa zany fa efa nilazaiko teo moa hoe niakaza tsy nentina angataka famantarana fa todika tantaranaki Davida le Isaia zay nilazainy eo amin'ny andiny fa 10 ka ho koa izy Isaia mieno ianareo zany hoe manondra tsy manondra ny akaza fa manondra le taranaki Davida eny akaza tafiditra anatin'ny taranaki Davida fa tsy ho any akaza re le faminanina fa ho amin'ny taranaki Davida mihitsy de ina le famantarana ame eo andiny fa 7 noho izany dia tena ny tompona ame famantarana ho anareo tsy hoe ho anao ho any akaza fa ho an'le taranaki Davida
indro anananaka ny tovavy ka hiteraka zazalahy ary ny anarana atao hoe Emmanuel. Zany hoe ty famantarana eto amin'ny 7:7 ty dia tsy ho any akaza irery foantarana aky Davida rehetra mihitsy. Dia zay ny teneniko teo amin'ny 10 minitrako teo aloha teo hoe zavatra resahan'i Isaia dia miresaka famantarana anankiroa. Famantarana voalohany ny anankiray famantarana anankiray ho amin'ny taranaka Davida, fa famantarana anankiray kosa ho an'ny akaza irery ihany. Ahoana ny lazaintsika an'izany? Ino tsara angely izy Akaza olona anankiray, taranaka Davida olona maro. Rehefa miresaka amin'ny akaza le soratra masina ty Isaia dia ataony hoe ianao, zany hoe manondro olona tokana. Fa rehefa miresaka ny taranaka Davida Isaia atao anatin'ity soratra masina ty ihany dia miteny hoe ianareo. Dia zay mihitsy ny hitantsika ato anatin'ity mahatonga miteny hoe ny famantarana eo amin'ny 7:7 io dia famantarana ho an'ny taranaka Davida rehetra fa tsy ho an'ny akaza irery. Fa manomboka eo ny 7:10 kosa dia ahoana ny teneniny? Inana hevitron'olo sy tantely izy mandra-pahainy mandany ratsy mifidiny tsara, fa alohany aizany io zazo io mandany ratsy mifidiny tsara dia ho ravany tanin'ireo mpanjaka roa maharaiky tahotra anao ireo. Tsy mitodika an'ilay taranaka Davida tsotra mitodika ho an'izy, mitodika ho an'ny akaza zay natahorany teny amin'ny 9 teny ambony. Zay mahatonga famantarana anankiroa ary zaza anankiroa. Ka famantarana ho an'ny akaza niteraka tao amin'ny Isaia 9 ary jerevy tsara le zaza teraka tamin'ny Isaia 9 tsy natsona Emmanuel any koa izy fa ahoana ny anarany tao? Misy ohatry ny anarany ohatry ny tsaiko tsara moa mamaka anazy hoe Maher Salal Kasy Bazaz. Nefa ahoana ny lazain'le tao amin'ny faminaniny? Tsona hoe Andriamanitra ety amintsika. Ary inona le zaza le vehivavy ny rany akaza tao? Niaraka tamin'ny mpaminany izy. Azonareo izy? Famantarana roa ny eo ary zaza roa niteraka. Famantarana ray ho an'ny taranaka Davida, famantarana ray ho an'ny akaza. Zaza roa niteraka, ny zaza ray le teraka le natsona tao amin'ny 9 le lazaintsika teo. Le zaza anankiray le voalazo eny 7:7 le lazaiko teo amin'ny la hoe tiako izy ny tanterana lazain'ny mpaminanaka le lazain'ny anjely zay manondra ny Jesoa na Yesoa ozy izy ny sasany. Izay i Jesoa lay Andriamanitra ety amintsika araka nefa nylazaiko teo faminanina hoe Andriamanitra mihitsy nefa nampilaza meloha be da be mbola tsy eo amin'ny Exode eo amin'ny Isaia hoany fa be da be mbola milazana fa idirantsika amin'ny fizarana manaraka fa Andriamanitra mihitsy nylaza fa izy mihitsy no avy anatanteraka mission lay Mesia io izy ianao hoe Moïse koa ve zany natsona Mesia le tany amin'ny Exode? Natsona Andriamanitra tany amin'ny Exode tsy zany le izy fa raha mamakytsika any amin'ny Exode 7:20 ny 9:20 dia tena teo mihitsy Andriamanitra tsy mandainga zany. Tsy olombelona izy ka andainga ka hoe forcé nandainga Andriamanitra ny teny ho avy dia ho avy izy. Sa mandainga avy Andriamanitra ao amin'ny ampianarana anareo? Tsy mandainga Andriamanitra. Raha miteny izy ho avy dia tena tonga izy ary tonga teo izy. Zao no voalaza tao amin'ny Exode 7:20 niala tao Sokota izy ireo dia niompy tao etama sisin'ny tany efitra. Ny tompo nandeha teo alohany amin'ny andro rahoana raha atoandro hitari-dalana azy ary amin'ny andro hafa noho ny alana toy izantsika avy eo fa tena teo Andriamanitra nandeha tamin'ny andro rahoana sy andro hafa. Dawary aya mankasitraka ny zavatra tena haiko ndray dia hoe makasika an'le zaza aminareo zany tena marina sarotra nge ty zavatra ty. Io zany anisan'ny olana indrindra tamin'ny fivavahana hatramin'izay zany hoe le tsy nahaizana nandray an'le hoe raha miteny ny teny Hebreo anankiray ohatra zanaky Davida zao hoe Avshalom, ina dika zany? Ray ny fiadanana nge dika zany. Izy nefa ray ny fiadanana Andriamanitra zany io zanaky Davida io. Avshalom ny anarany zanaky Davida. Ray ny fiadanana. Ray zay voalohany. Ny anarana amin'ny teny Hebreo dia tsy midika mihitsy zay hoe arabaky teny ho anarana io dia tonga dia zay mihitsy ny dikan'io hoe le olona zany hoe Emmanuel dia dika zay dia io zaza io dia Andriamanitra. Non, impiry miverina amin'ny teny Hebreo zany Hashem Tsevaot Imanu. Dika zany ake dia ny tompo Andriamanitra, ny tompo nitafika. Tompony tsy haiko tompony tafika ny eo amintsika ny eto amintsika eo aminjareo foana zany Andriamanitra hatramin'izay any anaty salamo any dia tsy midika zay hoe arabaky teny tena eo aminjareo izy fa eo aminjareo izy amin'ny alalan'inona
satria misy ny atao misy kanina eo ina misy kanina fonenan'andriamanitra ke fa tsona an'iny fa tsy mitika zay io zany misy an'andriamanitra de ao marina izy ohatraohatrazay fa famantarana zany fomba fiteny anthropomorphisme fiteny azy zay fomba fiteny azy fa tsy mitika zay hoe io mihitsy andriamanitra tompony univers migereny univers ao no nitenenanao fa anatin'io trano kely io ao izy fa ny zavatra nomeny anao no anaovany an'izay zavatra zay signe zany reny famantarana ot ozy izy nyteny hebreo dia raha miteny ndray zany izay ampaminany ety misy zaza reto ny mena ho famantarana ina ny antolamezana sy aminonana an'ireo zaza reo ho famantarana izy rehetra ohatra voalohany indrindra ohatra hoe le zanak'Isaia tononony eo amin'ny bokiny Isaia toko faenina vetivety fotsiny toko fafito ka miresaka ao izy hoe mandehany anao sy ary Jasoba zanakao eo amin'ny Isaia toko fafito andininy favalo ao de miresaka izy io ary Jasoba io ary Jasova io dia midika famantarana io hoe isy ambiny midika le zany ary le reste zany ny ambiny Jasova iverina sisa iverina io zaza io de nomena famantarana fa de nasababo any Babilôna zany Israelita de iverina ndray ny amin'ny tany afaka miverifia zany nareo amin'ny boky Isaia toko faenina miresaka zay midininy fafito hatramin'ny fatelo amby folo de zay le zavatra tianao teneninao hoe mbola ny ambiny amin'ny Israely io de mbola isy aminy de reo iverina ny amidininy fatelo amby folo misy de fa nany ampafolo mponina aza no sisa eo de mbola haripaka indray ihany koa reo kanefa toy ny teribita sy ny aoka rehefa voakapa mbola manapototra ny fototra Israely de ho tsimoka masina mbola misy ambiny foana eo zay le tianao tenena amle sy ary Jasova boky Isaia ihany amakiko zany ary anatin'le contexte ihany fa tsy mamorona Emmanuel aminay Andriamanitra amitsika Andriamanitra dika zany de hoe momba atsika Andriamanitra fa tsy hoe amitsika Andriamanitra de io mihitsy Andriamanitra io il zazakely io no Andriamanitra tsy zany mihitsy fandraisana ny anina ny baiboly ka tsy zany raha tsy zay ina zany no teneninao misy mpanjako avia zanak'Andriamanitra talohan'i Jesosy io zany dika zany ke iano raiko zany dika zany iano raiko de iza zany raino io zaza io iako zany nateraka Virgile koa io zany sotra tsy haiko razanareo le tiako tenena fa mila micomprendre le izy ao anatin'le pensée hébraïque fa manjary lasa diso hevitra betsika zay no mila ianarana anazy de raha Emmanuel zao ohatran'izay koa afaka omeko proof anao raha ohatra mitady hoe io misy teny io zao ohatran'ny hoe Emmanuel mitovy am'izay mihitsy ny valeurany de io misy an'le maher salala khasibazany dika zany de hoe aingana famabona atomotra mifanafoanana midika an'io de hoe ho babona le ino manarany ty le mpanjaka anankiroa le miady reo le iady amin'zareo reo ho babona anatrehany mpanjakany Asiria ny fananan'ireo zay ny resahanao amin'ny bokiny Isaia toko favalo andininy faefatra toy izaka ihany moa rehefa avy eo zany ny mombany le zaza le hoe famantarana hoe inona ny famantarana io zao izy de famantarana fa tsy ho rava ny fanjakany Davida zay neritra anaty le fanjakana anankiroa ho ravana zay daholo midika le zaza hoe menao famantarana fatatsika daholo zany fa tsy hoe ina idirany Yesoa sisy dirany Yesoa makasitraka sy makatela tompoko zay mahatonga ana miteny hoe ino tsara mihitsy aloha le zavatra lazaiko fa lasa laninao ny zavatra tsy manaprofo ninina zany le zavatra le 10 minitra anao satria za raha mitondra argument eto de anaprofo koa ny zavatra ijoroko de aza lalany foana zany ny fotoana fa kely ny fotoanatsika raha miteny zao le tany am'le raha miteny za hoe Andriamanitra ho tonga nofo de izy mihitsy no niteny an'izany araka ny vakitsika teo tany amin'ny Isaia toko fa 5:30 ny andininy faefatra sy fahadimy ary Andriamanitra tsy mba mandainga Isaia toko fa 5:30 ny andininy faefatra sy fahadimy zay nge manaprofety sy niainy anao nefa vakiko teo ary zao le izy de gaga anao hoe tena nisy an'izany ve teo fa vakiko teo le izy Isaia toko fa 5:30 ny andininy fa efatra sy fahadimy de zay no natonga anao miteny an'le Moïse ve zany ahoana ihany koa de avaliko teo ihany koa tany amin'ny Exode toko fa 10:10 ny andininy faharoapolo hoe tena teo Andriamanitra tamin'ny ny alolarana an'zareo tamin'ny andro rahoana sy andriafo tena teo Andriamanitra zany fa zao ny tsara ho fantatritsika
ozy ianao hoe Andriamanitra zany de tena eo mihitsy hoe Andriamanitra ny any amin'ny boky ny lalàna any no miteny ry zoky ry sara fa Andriamanitra zany a nisy fotoana imbetsaka n'izy nefa niresaka tamin'ireo olona ary nidina tamin'nisy fotoana izy niresaka tamin'ny Moïse tao tendrombohitra tena teo izy fa raha midina izy de ahoana nataony tsy amin'ny voninahitry ray manontolo ny seny amin'olona eo fa raha mahita voninahitry ray manontolo izy nareo a de tsy azaka an'izany fa ho faty zay mahatonga n'Andriamanitra rehefa midina ety miresaka amin'olona de manao endrika ohatra manao endrika anjely izy misy fotoana izy manao endrika olona be da be misoratra masina milaza an'izany fa hoentiko amalinanao fotsiny hoe tena teo Andriamanitra fa tsy amin'ny voninahiny ray manontolo tao amin'ny Exode iny zao izy de tena teo izy araka ny efa nilazay meloa fa tamin'ny alalan'ny andro rahona sy andry afo fa tena teo izy ny lolalana izy reo ohatra zay ihany koa telazainy Isaïa ity hoe Andriamanitra ety amintsika be da be tsy io ange miresaka amin'izany be da be miresaka an'izany hoe izy mihitsy mitena mihitsy mbola miresaka zany na Zakaria ary toko faharoa miresaka an'izany hoe ho avy mihitsy izy de ionona iara-monina an'ireo vahoaka Israely reo zanaka vavy Siona reo any Zakaria toko faharoa miresaka an'izany tsy haiko any andininy faefatra amby folo arakaraka ny dika teny be da be zany afaka mitanesa verset be da be atao anaporofoko hoe izy Andriamanitra mihitsy ngery zokry sara no niteny hoe ho avy ary izy no natateraka amin'ny mission io Messie io zay no natonga an'le Isaïa toko fafito le famantarana mantaranaka Davida teo hoe virgine le izy satria le tovovavy eo de andray an'Andriamanitra akanofo an'le tovovavy eo lay Andriamanitra satria zay mahatonga anazy manetry tena manao ton'ny olombelona satria tsy zakan'ny olona mihitsy mahita anazy tonga de Andriamanitra io fa manetry tena izy maka forme arakarak'izay nature humaine na misy fotoana izy manao anjely zay zany makasika an'iny fa makasika an'ilay oabolana le nresahanao tany amin'ny voalohany indrindra zao voalaza ny oabolana toko fatelopolo ny andiny fahavalo amby folo misy zavatra telo mihoatra ny saiko efatra azany tsy takatro andiny fahasivy amby folo dia nalehan'ny voromahery teny amin'ny abakabaka dia nalehan'ny bibilava teny amin'ny vatolampy dia nalehan'ny sambo teny amin'ny ranomasina ary ny famantarana andehanan'ny lehilahy tamin'ny alma tamin'ny tovovavy na andehanan'ny lehilahy tamin'ny tovovavy zay ny tenainiko tena ampiandohana teo anisan'ny tena mbola mahafinaritra anay ihany koa ty lazay noabolana toko fa telopolo satria na ny Ezekela ihany koa mbola miresaka amin'ny takitakany io reo voromahery sy ny sisa reo fa reo de mbola miresaka an'ilay Messie ihany koa tonga de dirantsika ny any amin'ilay hoe nandehanan'ny lehilahy tamin'ny tovovavy de iza le lehilahy resahany eto io le zaza teraka atsy io le zaza ho teraka io lehilahy io ary le tovovavy izy le alimahatsy any io zany hoe ilay lehilahy eto le Andriamanitra maka nofo tonga nofo le Jesosy zany io nandeha tamin'ny Marie nandehanany eto tsy hoe mandeha manao firaisanaro nofo akory zareo tsy zay le izy sa hoe ny inona koa zany voromahery koa zany eto nandeha nanao firaisanaro nofo tamin'ny abakabaka zay manko le izy de bibilava kosa nanao firaisanaro tamin'ny vatolampy dia ninona koa sambo kosa nanao firaisanaro tamin'ny ranomasina fa misy heviny ao zay ho azavaintsika rehefa avy eo satria ohatra hoe nalehan'ny voromahery tany abakabaka zany zao de manondro any Jesosy izy zay nandeha niakatra any an-danitra mipetraka gavana ray araka voalaza faminanina any de tahak'izay daholo reo bibilava sambo reo afaka mbola dirantsika rehefa avy eo moa io fa tapitra ny fotoanako raha memenao de toizantsika avy eo ndray fitenenana kely satria efa mandroso ny fotoana efa amin'ny roa latsako zao de meno anjara fitenenana 10 minitra avy nareo de mamarany tsika eny ary mankasitraka indrindra ozy izy ianao hoe aza mandany fotoana tsy mandany fotoana mihitsy fa ho an'izay ny haino rehetra hatramin'ny farany hatramin'ny voalohany de mahafantatra tsara ny zavatra teneniko zao Isaïa de miteny eo amin'ny Isaïa toko fahavalo andiny fahavalo amby folo hoe famantarana reo zazareo izy aza nomena any Isaïa ozy izy raha mahita nareo bokyny Hosea afaka mamaky ny any tokantrano mamaky tsara le hoe bokyny Isaïa bokyny Hosea toko voalohany de mahita tsara fa misy zaza maromaro tonononao rehefa tononareo zazareo de hoe reo zazareo de nomena ho famantarana teo amin'ny Israel de amin'ny tiana tsy magaga zany fa verina ndray ty amin'ny androny Isaïa mananjanaky Isaïa sy ary asovany anarany de miteneniko teo hoe zay le famantarana mamaky nareo amin'ny Isaïa toko fa enina andininy fafito sy hatramin'ny fatelo amby folo de
mamakidray ianao raha ohatra momba le hoe Emmanuel idika le Emmanuel ozy izy a de famantarana ny tenenina tsara le momba anazy eo amin'ny toko fafito andiny faina ambe folo hoe io zazy io ozy izy ny famantarana horaisina amin'io zany de hoe alohan'ny aizany io zazy io mandany ratsy ny fidiny tsara de ho rava ny tanyreo mpanjaka hanafika ny jody reo zay zany le famantarana nanomezana an'le zazy fa tsy misy hoe inona misy verset hafa koa afaka hitana taratra ny dikany hoe fanomban'Andriamanitra dika le hoe Emmanuel ny anarana hebreo tsy raisina ara-baky teny fa raha tsy inona no tenenao raha ohatra Yaviao ny anarana andre Yao ny ray ny dikany zany zay ny dika zay de manaraka indray tsika hiteny hoe ao am'le hoe mahera salala kasibaza ny dikany de hoe haingana ny famabona atombotra ny fanafoanana zay ny tena tentenenina inona ny dikan'io famantarana amin'ina indray io zazy io de miteny tsara izy ao amin'ny boky Isaia ihany toko 9 andiny ny 7 hoe alohan'ny aizany io zazy io miantso hoe dada nay mama de ho ateriny eo anatrehan'ny Syrie ny areny Damasy sy ny babo azy tamin'ny Samaria le fanjakan'ny Israely retsy efa ho babony izy zany alohan'ny aizany io zazy io miantso hoe dada nay nena tsisy idiry ty zaza reta saza samihafa tsy io le Emmanuel fa ity zao référence makasika an'izay no nanomezana an'ity zaza ray ty hafa ny Emmanuel fa ny tena marina mila mamaky tsika fa tsy mandany fotoana zany namaky ny lavabe tary fa manjary tonga de mitonatona antsika raha tsy raha miala amin'ny famakina mamaky izo mitoko favalo no resaka le Emmanuel zany izo mitoko favalo no miresaka le Emmanuel miverina izy rehefa riarina ry fa azavay koa inona famantarana iny Emmanuel ake ny teneniko teo hoe famantarana momba an'le hoe raha mbola tsy malala andandratsina fidiny tsara izy de ho lao ny tanyreo mpanjaka anankiroa reo ity zazaky maher salala kasibaza ty ozy izy a ho babona alohan'ny aizany io zazy miteny dadana ineny tsy zangy mamorona zava mamaky ianao de mahita de ho babona mifananan'ny fanjakan'ny Israely sy Syrie ao manaraka zay ty zaza anankiray ty le hoe PL Yoaets El Gibor Viad Shalom le ry amin'ny toko 7 andiny 9 de famantarana fa tsy ho rava ny fanjakan'ny David zao ny zavatra voalaza hoe satria Syrie sy Israely de nihevitra andrava ny fanjakan'ny Joda hanolo ny taranaky David ampanjaka zay mpanjaka tao zany hosoloana ny taranaky Tabel le vakitsika tary amin'ny toko 7 andiny 9 de ozy izy Andriamanitra tsy ho tanteraka zany fa izy zaza ho mpanjaka io zaza mpanjaka ity tsisa fa Ezekia satria tsy ravandrareo marina ny fanjakana fa iakaza mitondra hatramin'ny farany nanjaka hatramin'ny farany iakaza ary nananjanaka izy nandimby azy ary ny fanjakany Ezekias ao dia ny lamina hatramin'ny farany tsisy korotana mihitsy mamaky ianao any amin'ny mpanjaka faharoa toko 9 inaka ny nofinofin'le mpanjaka nafika andrareo tsy zay ve ny tenenina tary boky Isaia za nge tsy manofana rano tsy namaky za nge tsy mamorona texte fotsiny ny alaiko lo zavatra rehetrarehetra afaka omeko anao mihitsy de najaranao micontre anazy ohatra zay le izy hoe ao amin'ny mpanjaka faharoa zao toko 9 andiny 20 de miteny tsara izy hoe ary nodimandry any amin'ny razany akazy ka nalevina tao amin'ny tanànany David ao amin'ny razany Ezekiasa zanany no nanjaka nandimby azy io nefa le fanjakana tadiavindralaoravana fanjakany akazy mba tsy isy mpandimby any akazy tsony eo fanjakany David ka hoana ny tenenanareo hoe ino Ezekiasa de niteny tsara hoe rehefa niteny io izy hoe iady ohatradraonareo ozy izy niteny Isaia taminy de izy hoe tsara ozy izy niteny tompo satria ozy izy hoe momba zany Andriamanitra ozy mandritry ny andro iainako isy fiadanana sy fahatezana amin'ny fanjakako le resaka rity vakinao ny toko 7 de zay ihany ny ao makasitraka atsika rehetra nanaraka ny fandaharana samy moa zany manao verification zavatra voalaza teto de hita izy no te zavatra tsy ao anaty baiboly misaotra tokoy de misaotra ny Jesoa Kristy sara ihany koa moa zany nanaiko hoe fanakalo moa zany tamin'ity andro anty de misaotra atsika rehetra ihany koa nanaritra ny aino hatramin'ny farany misaotra ny namana Josafata ihany koa nanelanela moa zany de misaotra namana teknisianina ihany koa de tonga ao amin'ny 10 minitra zay amaranana moa zany tsika zay tokony mbola maromaro moa ohatra le takan'le Ezekiasa teo zao de mbola be da be ny azo nanoherana anazy moa zany fa tonga famaranana moa zany tsika zao fa le eo am'le makasika an'le hoe mbola naverinao an'le famantarana tanteraka atao amin'ny Isaia toko 9 le izy zagy manaiky an'izany nisy famantarana tanteraka atao amin'ny toko 9 atao amin'ny Isaia toko 9 fa tsy le famantarana ho antaranaky David fa le famantarana ho any akazy zay nilazainy teo amin'ny 9:12 sy 9:10 araka ny lazaiko teo famantarana roa ndresany Isaia toko 7 ny ray famantarana ho antaranaky David ny ray
famantarana ho an'ny akaza ary zaza roa niteraka atao ny anankiray a le famantarana ho an'ny akaza le lazainao teo tanteraka atao amin'ny toko fahavalo fa le zaza zay famantarana ho an'ny taranaky davida kosa le voalaza eo amin'ny 440 dia tanteraka teo amin'ny Jesoa ary Jesoa le Andriamanitra ety amintsika araka ny lazainy teo mo anjely no ny rahan'Andriamanitra ny laza hoe tiany no fahatanteran'ilay faminaniana tany amin'ny lazain'ny mpaminany hoe indro anananaka ny tovavy na Virginia ka hiteraka zazalahy ety mpamintinana moantsika sady famarina dia averiko ihany hoe tsy mandiso ny mahatovavy a araka ny voasoratra tao amin'ny texte original mihitsy ny filazana fa itovavy io a dia Virginia satria le tovavy resahana eo le alma resahana eo dia mbola tsy manambady araka ny lalàna ny tovavy tsy manambady zany a dia mbola Virginia zay mahatonga le izy Virginia ao anao koa mahatonga le izy Virginia satria Andriamanitra mihitsy a ny tafinofo ao anatin'ilay tovavy ma Virginia ary zay mahatonga an'le fahaterahan'ny Maria miracle satria izy Andriamanitra no tonga nofo tao amin'ny kibony Maria tsy avy amin'ny firaisana roa nofo fa avy amin'ny fany masina moa zany dia ozy ianao hoe ny anarana nge tsy midika ara-baky teny ohatr' zao hoe betabeny misy anarana mitondra nenina Daniel koa nge mitondra hoe El koa misy hoe Andriamanitra tsy hany zany hitondrako le Andriamanitra le izy fa Andriamanitra mihitsy nampanantena taloha araka ny soratra masina mimeky teo betabeny soratra masina milazana zany any Isaia any amin'ny izy koa le anankiray teo any Zakaria toko faharoa afaka mbola jerentsika 440 fa Andriamanitra mihitsy mampanantena fa ho avy izy zay mahatonga na miteny hoe le zaza Andriamanitra ty amintsika lazainy eto dia izy Andriamanitra mihitsy no tonga zay zany ny mahatonga an'ilay izy ary famantarana lazainy Isaia dia famantarana anankiroa sy zaza anankiroa le zavatra lavabe ny tany saina ataon'le toko favalo zany zaka manohatra an'iny zay mahatonga na teny hoe lasa lany fotsiny le fotoana sy zavatra ekeko ankory zany atria le famantarana kiray tany akaza tanteraka tao amin'ny toko fahavalo famantarana roa ny tao ary zaza anaky roa dia Andriamanitra daholo hoe izy rehetra zany le mitondra le anaran'Andriamanitra ao n'le mpaminany fa tsy any any amin'ny salamo any avy eo no miteny hoe Andriamanitra ianareo betabe kena tson'Andriamanitra ao anatin'ny lalàna sy ao anatin'ny testamenta taloha diso ve zany betabe na tson'Andriamanitra ao anatin'ny testamenta taloha fa tsy midika akory zany hoe le Andriamanitra le Yahvé nresaka tamin'ny Moïse tao amin'ny Exode toko 7 reo Andriamanitra reo fa i Jesoa dia Andriamanitra izy fa izy mihitsy lay Yahvé mpamonjy araka ny anarany moa dikany Esoa hoe Yahvé no mpamonjy araka ny lazain'Andriamanitra any amin'ny bokin'ny Isaia hoe tsy misy mpamonjy afa-tsy zao zay zany ma Andriamanitra ny Jesoa misy ihany koa antsoina Andriamanitra fa tsy efa nisy talohan'ny namoronana ny zao tontolo zao fa ty Andriamanitra lazaiko eto hoe Jesoa ty kosa efa nisy talohan'ny zao rehetra izao amaram-panako anazy dia mahakely za any amin'ny Apocalypse toko fa na voalohany na faharoa moa sa misy milaza an'izay Apocalypse toko faharoa toko voalohany any andininy fahavalo andiny fafito indro Jesosy Kristy taminy andrahoan'ny lanitra ka ahita azy ny maso rehetra na dia ireo nandefina azy ary andotratra ny firenena rehetra ambonin'ny tany amin'ny fahitana azy eny amen izao ny alpha sy omega fiandohana sy ny fiafarana hoy ny Tompoandriamanitra dia ilay ankehitriny sy taloha ary ilay mahefa ny zavatra rehetra andiny fafito ambin'ny folo vao nahita azy ao Joany zany hoe Joany apôstôly dia nitsingidiny dia lany moa izy fa milaza moa amin'ny farany hoe izao no voalohany sy farany zay manondro an'Andriamanitra dia aiky moa za moa ny teny meloha averiko famarana zany hoe amintana zany ay zany hoe averiko fa za moa no ny teny farany teo zany hoe ao amin'ny soratra masina rehetra zany na testamenta taloha na testamenta vaovao dia afaka niporofona fa io le zaza teraky ny tovavy io dia izy Andriamanitra no tonga nofo zay mahatonga le izy hoe Andriamanitra ety amintsika dia ao amin'ny Apocalypse misy ohatra amin'izany anaporofona zany hoe Jesoa dia Andriamanitra ary izy mihitsy le Yahvé namorona an'izao rehetra izao dia ny angatahako zany manaraka hoe amin'ny fotoana manaraka mba hanaovantsika famelabelarana ohatr'izao indray hoe iresahana hoe tena Andriamanitra tonga nofo tokoa fa Jesoa sa hoe nisy an'izany Andriamanitra ny teny zany fa ho avy izy
ho tonga nofa de amonjony olombelona anatanteraka ny mission an'ilay a merci satria zay mihitsy manko no lazain'ny faminanina de misoratsika efa nalefako teo moa ny teny fisaorana fa makasitraka sy makatelona zany ok ya misaotra betsaka sokitatozy makasitraka Yehuda ny teny kofara makasika an'ity zavatra ty ho an'ny anetrano rehetrarehetra fakeo le Isaia bokin'ny Isaia manomboka amin'ny toko 7 hatramin'ny 10 fa resaka mbola anankiray ihany resahandreo ary ny zavatra tsara apetraka indrindra fanontaniana de hoe izy reo zazy reo inona ny antony anonana ny anarany fa Isaia de miteny eo amin'ny toko 9:12 reto zao sy ireo zaza izay nomeny tompo ozy izy ho famantarana sy fagagana eo amin'ny Israel izay famantarana zany ny antony anonana andreo famantarana inona le zaza tsona hoe Sariashova famantarana ino le zaza tsona hoe Emmanuel famantarana ino le zaza tsona hoe Maher Salal Kasibaz le famantarana ino le zaza le atsona hoe mpanolo-tsaina magaga de fitanana ray mandrakizay sisy rehefa voavalinao reo de fantatrao izy ny reo zaza reo ary rehefa fantatrao reo de fantatrao tsisy fidiran'i Jesoa am'le faminaniny ray zay voalohany faharoa inona ny dikany teny hoe alma raha vao dikana Virginie de hoe ianao mariry ary ny Virginie miteraka fa raha baiboly de tsy misy zavatra ivelan'ny natiora napetraka io zanahary io zany fa zay zavatra miseho sy tantaraina resana famaritana omena anaty baiboly tsy miovy eo mandrakizay ary raha misy exception de teneniny Hachem mialoha amin'ny alalan'ny mpaminany zay tadidio zay fa ny problème atsika hoentin'ny sentiment fotsiny de misy eritreritra maniratsira bery zareo zao no mianary tsika aleotsika mamaky de mahita sy mitsara rehefa aveo fa aza manao hoe maniratsirana ohatra zao fa enoy le fandaharany ty afaka verimberinao tsara za onao le hoe ay zao ka zavatra nyteneny fa tsy hoe iny ny resaka momba ny anarana ny tena nitsidrizy zoky teo sy le resaka hoe Andriamanitra tonga nofo Andriamanitra rehefa miseho amin'ny olombelona de zay no fidianany mpaminany satria tsy afaka mahita azy ny olombelona mpaminany avy amin'ny rahalanao tahaka ihany zay no raha ny tompo aminao tsy midika zay Andriamanitra tonga nofo iny fa amin'ny alalan'ny fanahany no hitondrany ny an'ilay olona zay le atao inspiré zay le tsona hoe mpaminany ka raha ohatra ka ozy izy tsika hoe Andriamanitra mihitsy no mila tonga eo Andriamanitra tsy tonga eo fa iraka daholo zay tonga eo ary le iraka tonga eo de zay le teny any amin'ny teny hebreo hoe hashaliah keme shaliah dika zany de hoe ny mpaniraka de toy ny iraka ihany zany hoe ambasady daholo zay tonga eo ambassadeur an'Andriamanitra na inona na inona ka raha iteny satria ny anarany Yeshua de iave mpamonjy dika zany Yeshua nga izy rery ny Yeshua hatram'izay efa nisy Yeshua koa ny gadol nge nisy Yeshua be da be nge tany Israel anaran'ny olona tany be da be nge zany taloha de manino raha tsisy hoe iave mpamonjy fa io rery zany ny ave mpamonjy zay zany zavatra nitiako tenena de hoe alohatsika mba tena mikarika tsara am'le zavatra ataotsika de mila mamatatra tsara le pensée hébraïque le nandraisantsika an'le baiboly fa tadidio tsara fa tsy natao atsika malagasy io matotsika lasa nanao pôzy hafahafa be amin'ny fiarahamonina hoe ay fa ahoana reto notradrao satria zay le andry zareo fa tsy misy idiran'le atsika tsy le atsika no ampidirina anaty baiboly fa le andry zareo ary le andry zareo raisina araka ny fomba fijeriny zareo nomena azy fa tsy ny fomba fijerintsika tsy nomena fa mba atsika mba te haka fotsiny mba te hanaraka zay zavatra zay tsara be no mametraka an'izay de fatatsika ny marina fa ny zavatra nyteneniko teto ny ilaina daholo iny ary ilaina mihitsy no mamaky alohany moahana hevitry ny fampianarana anankiray fa lasa diso hevitra be tsika hoe Emmanuel de Andriamanitra tonga eo olombelona dika zany nao ty zany tsisy an'izany eo anaty tanàra iaditsika hevitra daholo zany raha ohatra ilaitsika tsy misy an'izany hoe ohatraohatrazao no amin'ny alalan'ny fanahany ny olona ilatsahan'ny fanahany Hachem ry Davida nilatsahan'ny fanahany Hachem manino zany tsy Andriamanitra tonga nofo fa manina rehefa Jesosy nilatsahan'ny fanahy de izy Andriamanitra tonga nofo zany mila lanjaina daholo zany rehefa mianatra tsika fa ny problème atsika manao an'le ohatrany hoe tabou hoe tsy azo apetraka zany fanontaniana zany fa ohatry mifatifaty ohatry manahirana ohatry masorena ohatry ny tsy tsara fa apetrao daholo ny fanontaniana rehetra ataovy daholo ny zavatra rehetra raha tena marina ny tadiavintsika rehetra zany ho atsika ny tokantrano misaotra makasitraka nanaraka anay ny haino anay teto ohatrany farany fa zay moa de satrinay resaka foana fa fotoana mametra fa de mirarisoa indrindra tompoko mandram-peona makasitraka indrindra Yehuda makasitraka anareo mirahalahy zany nandray anjara ary natotosatra amin'ny farany an'ity amin'ny manaraka indray ho an'ny mpanaraka atsika zany
tia mpamarana moa dia averika fa sao de tiantsika misaotra betsaka ny le défi napetrahananay amin'ny fandaharana mankasitraka tatoy mankasitraka rahalahy de mankasitraka ny mpampiatrana koa de mankasitraka ny tsika nanaraka rehetra tany atokantrano de manaraka indray veloma tompoko